tiaka mahafoan'i Jesosy ary tsika nao tsika merina ny voninahitra any amin'i Jesosy fa izy irery ihany no mendrika an'izany dia mahazo toerantsika tompoko. Fiadanan'i Jesosy tompoko, voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ahafahako mijova volombelona eto fa lehibe ny fitiavany dia misy taona na efa tsika ary ny efa tsy mahatoky intsony dia Jesosy mbola mahatoky foana. Tamin'ny baka, vao vita ny baka dia efa tsy nanantena no afaka satria raha ny lôzikako izany, raha lôzikan'olombelona dia ohatran'ny hoe tsy possible intsony ilay afahako baka satria vao talata maraina dia matematy angambany tena hoe zara ranoraisina ny tany. Raha vitako tany dia raha hoe nahazo 5 ary tao anaty ilay izy tena mbola hoe faly satria tena ny épreuve tokony amin'ny folo sy fefany vao tapitra raha izany raha tsy ampy. Nefa za tamin'ny 7 dia efa tsy hitako intsony izay natao dia natory dia mivavaka ny nataoko. Fa tena hoe efa tsy hitako intsony izay natao dia natory sisa dia mivavaka ny nataoko. Dia mivoaka ny valina baka dia afaka soma tsara. Dia le matematika mivoaka ny relevé dia mbola nahazo 6,25 fa voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Dia manaraka an'izay tena hoe mikajikajitsika dia pasen'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tena hoe izy mahay mandamina ny zavatra rehetrarehetra dia nisy taona za nanana vision kely hoe za dia hividy moto dia hoe ahoana ary izany nanaovako an'izany. Dia teny tao an-trano moa za hoe zaho dia hividy moto, zaho azo moto aho amin'ity taona ity. Dia hoe dia ahoana nanaovana an'izany dia hoe varotako daholo izay kiraroko rehetrarehetra ao. Izay zany no mba kajikajiko dia hoe varotako daholo izay kiraroko rehetrarehetra ao fa tsy maintsy azoko io. Dia avy eo nefa ny indray hariva izay misy olona niteny tamiko hoe misy moto amidy ihany fa amidy mora be. Dia za zany juste niteny fotsiny, teny tamin'ny dadanay fotsiny hoe dada misy moto any fa amidy ilay izy dia amidy mora be hono. Dia izy moa tamin'izay ohatran'ny hoe tsy dia taitra tamin'ilay izy akory fa hoe izany ve ndao fa jerentsika rapitso. Za zany tsy mbola nanantena hoe tonga dia hovidiny ity fa tonga dia teny eo ihany dia nalohany ilay vidin'ilay izy dia nentina nody ilay moto. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa tsisy idirako ilay izy satria nikajikajiko tena hoe nidepasen'Andriamanitra. Dia ilay kiraro izao tsy namidy akory fa ao ilay izy dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Alléluia. Datotrony mandroso tompoko. Aza varim-panana an'izany. Fahalamiarabantsika fiangonana dia ho voninahitran'Andriamanitra moa no hijoroako fa volombelona eto amin'ity toeran'ity zany ny zavatra mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Efa nijoro volombelona teto moa tamin'ny efa elaela izay dia nandalo olana ary nandalo zavatra maro samihafa fa efa nivahan'Andriamanitra daholo vahan'i Jesosy daholo zany problème zany. Dia tamin'ny herin'ny omaly azoma andeha niomana hamonjy fivoriam-bavaka teto dia narary tampoka ohatran'ny tena hoe aretina tampoka tsy fantako satria nanao hémorragie tany anaty tany ny vavoniko izany. Tena zara gaga hoe zavatra tsy mpahazo anahy ilay izy fa andeha hivavaka izay amin'ny hariva alohan'ny atory dia nitsangana dia fanina
lafo be mazanao sisy fa ndana makary amin'ny hôpitaly Mpanjakala Ery Betso. Dia tonga tao aho moa tao amin'ny urgence. Dia rehefa tonga tao amin'ny urgence aho zany dia tonga dia nasiany zareo sérum sy ny anina dia teo dia tsy natory fa le marariko moa tonga foana dia mivavaka foana zany. Ay nisy ohatrany hoe lalana ihany koa zany nitondran'Andriamanitra fa nisy olona narariko tao tsisy pia. Dia za efa nahazo fanafody moa dia tonga izy avy any zany izy tena maratra be mihitsy tsisy pia izy dia ohatrany hoe noentina tany mihitsy aho fa raha nieritreritra zany tsy teo any aho fa hoe dia noentina mbavaka dia teo fa ry zareo tsy nety. Dia rehefa avy eo dia nividy fanafody ho an'ilay tsy salama tao moa satria izy tsisy pia dia mba afaka soamatsara ihany koa ilay tsy salama. Dia za zany raha ny filazan'ny dokotera tokony hoe ho asiana raza tena hoe tsy maintsy ho asiana raha. Dia misy an'ilay sokajy raha izay mety amiko moa dia nitady dia tsy nahita mihitsy dia tsy maintsy hoe ny zanako zany sy ilay fianakaviako no amin'ny raha. Dia ozy izy aho hoe zaho tsy nanaiky aho zany, aleo fa Jesosy ho mamerina izay raha very rehetrarehetra tao anatiko tao. Dia isaorana moa Andriamanitra fa izaho zao verina soamatsara ilay izy ny aladiny iny zany nitsapaina ny tensioko efa nanomboka miverina soamatsara ilay izy ary tamin'ny alohan'ny voako amin'ny hôpitaly zany dia miverina normal tena 18 ny tensioko. Dia isaorana ny tompo ny amin'izany. Dia teo ny devoly zany dia mbola ohatrany tsy faly ihany izy fa mbola nisy zavatra nataony indray. Dia tao an-trano indray nirehitra indray le za mbola any amin'ny hôpitaly nirehitra indray tao an-trano zany. Dia soa ihany izay le fitiavan'Andriamanitra ohatrany hoe tsy nahita tory le vadiko zany dia nijery nazava be fa tena nidodadoda be le afo tao dia izay vao niantso tao aminatin'ny trano rehetrarehetra. Fa raha izany angamba no hoe tsisy ny fanahy masina nanaitra tao dia tsy fantatro indray koa ny zavatra nahazo. Ny devoly zany niezaka foana anao izay zavatra rehetra anketraka anao kanefa Andriamanitra rehefa mifikotra aminy ianao dia tsy mamela anao irery izy fa tena sady manasitrana izy mamaha olana ka dia voninahitra moa ho an'i Jesosy irery ihany. Alleloia, andao tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy taty ary. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany nijoko fahavolombelona. Toy an'ilay fijoroana fahavolombelona nataoko tamin'ny croisade fianarantsoa iny moa no hijoroako eto. Tamin'iny dia nisy efa nitantarako teto hoe nisy sakatsakana be da be nahazo anahy teny an-dalana nanomboka avy aty Antananarivo. Dia rehefa teo amin'ny RN7 iny moa zany efa nitantarako amin'ny RN7 iny ny tanànanay zany ny ambanivohitra anay. Dia rehefa tonga teo amin'ilay tandrifin'ny tanànanay dia niantso anahy mamanay hoe maty ozy izy le misy kozinany zareo zany maty vao iny maraina le za mandalo eo iny sabotsy maraina dia raha ny normal maha olombelona zany dia hoe tokony hoe mijanona zany satria misy fahafatesana ao an-tanàna dia tokony hoe izay no tokony atao lahara-pahamehana. Fa vao niainga taty dia ny zavatra tato anatiko dia hoe Jesosy araka ny teninao hoe ino raha ombanao mandrakariva mba-rapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia raha handeha Jesosy anao ny asanao dia ianao no hitantana. Dia teny an-dalan'izay ozy ako hoe za tsy hijanona tsy izay ny nanirahan'i Jesosy fa tsy maintsy atao ny asan'i Jesosy aloha. Izay vao rehefa miverina aho dia tonga eo ihany rehefa miverina rehefa vita ny asa. Dia rehefa tonga 3e jour tonga tany fianaran-tsoa amin'izay ilay 3e jour iny tena hoe tsy takatry ny saiko fa rehefa teo amin'ilay fotoana ilay ozy izy papa hoe mitsangana andao tsika hitsangana hanome voninahitra an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay nataony tamin'ity 3e jour ity. Dia nanomboka tamin'iny raha efa niletika amin'ny masoandro tamin'iny. Dia ohatra ny tery amin'ny zorony avaratra tery amin'ny lanitra tery amin'izay nisy rahona niakatra ohatra ny volombolamena tarafin'ilay masoandro avy any aoriana izany.
dia naka ampovoany teo amin'ny devant ny anina antsika tery amin'ny sisiny tery zany. Dia ny soratra hitako teo hoe Jésus ny soratra hitako teo. Tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Dia izaho moa zany niaraka nahita izay sy neny vaovao. Dia neny vaovao indray andehanao izy ny hitako voromalala ny hitako. Dia osako hoe Jesosy tena eto ianao. Tena hoe misaotra Jesosy satria ianao no nitantana ny fiainako hatramin'izay dia fantatro hoe ianao no teo iseho ao amin'ny fiainako hoe mbola eo za mbola ity za anompo anay ny nandehananao dia ohatrany hoe ampisehoany amin'izay zany hoe réconforté anahy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa ho azy rery ny voninahitra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia mampahery antsika hoe amin'ny fotoana rehetra izay andehanantsika naiza rehefa ataontsika lara-pameana Jesosy dia ampisehony foana ny signe hoe eo izy. Dia ampahafantariny foana hoe ino raha ombanareo mandrakariva. Alleluia dia ho azy rery. Mandroso rahalahy. Mandroso tompo. Tain'i Jesosy tsika rehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ny joroako eto moa dia joro vavolombelona. Be dia be ny lalana niainako tamin'ny fiainana. Ity fiangonana ity zany hitako hoe nahavahan'ny olonako. Ny antony dia tsotra. Izay nandinika anangamba tamin'izaho vao tonga teto nandringa no niditra io revy tsy fantatra intsony. Ny olana amin'ny fianakaviana be dia be. Rehefa niditra teto dia resy lahatra dia nangataka tamin'i Jesosy Jesosy tena misy ianao ary fantatro matoa tonga teo amin'ny fitantananao fa tsaboy tsy nanam-panafody tsy nanana ninina normal zao na dia tsy teo ohatro zao ary aloha ny abeako. Faharoa manarakaraka izany nananjanaka zanako tena maditra. Misy ny zanako any ivelany tany ivelany ny ady tamiko tsy mifampiteny tsy manana dada ohatranao intsony izay ozy izy namaty ary ianao tsy maninona. Tamin'ny herintaona afaka BBC ilay zanako lahy kely faralahako 12 taona. Rehefa afaka BBC izy tafiditra tao amin'ny Zizira Bearvelo dia niteny tao anatin'ny 2 volana izy nitelo ny reny niakatra tany dia hoe tsy mandray an'ity zazy ity intsony izay raha tsy nray ny makaty. Dia tonga tany dia izao no nataon'ilay rianany no nivoaka avany. Tafiditra mianatra ozy manjia fa izao toetranareo aloha vaina nareo ary izao ny ataonareo ka ahoana moa. Tratra izy mifoka sigara, tratra izy manao ny rehetrarehetra eo. Diso fanantenana fa netiko ambavaka nitolona ambavaka foana tato. Rehefa mivavaka ny dala mikitrika tsy mianatra ny fahitako azy eny tanàna tena miaraka amin'ny karazana bandy izy tsy nasiko resaka intsony ilay zavatra. Izy kay andefasan'ilay zokiny any an-dafy vola nanao cours spécial fa fiadanana ho an'i Jesosy Kristy fa tena nitolona ambavaka ho antsika dia fiadanana ho an'ny tompo rery ihany koa fa nitolona ambavaka fa gaka afaka baka izy teo fa tsy nino tena tsy nino misy Jesosy. Fa telo manarakaraka izany tamin'ny herinandro zanako efa tsy mifampiteny tamiko efa herintaona tany ivelany nanao apily vidéo tao ohatrano tomany izy dadanay ozy izy za sy tao ohatrano ny fampitadavana fa zany jorojoro tany ivelany amin'ilay tsy hitako izay fiainana iainako. Za ry dada ozy tena tia anareo fa aniversera anareo milady andefa vola anaovanareo aniversera dia fakatiava rangady andaontsika ifamela nefa za efa matahotra zany zanako zany ho avy izy amin'ity taona ity dia hoy za hoe raha vao tonga izy dia mbola ifamono ve zany no tao an-tsaiko eo vonona ndray ave sa ahoana fa fiadanana ho an'i Jesosy Kristy fa tsara ny tompo reto dia izao no tindreniko anareo za zao miezaka taloha très bien mention en démony tsy lazaky ny seize ny notiny fa zao izy meko mention ihany izy fa médiocre meko azy. Fiadanana ho an'ny tompo rery ihany misaotra antsika rehetra naharitra ny an'ny tompo. Alleluia. Mbola misy anankiroa ray sisa aorianany ity dia mandeha ny vidéo témoignage indray. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako tena mivoninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra nataon'i Jesosy. Efa herintaona latsaka natongavako teto. Zavatra henoko aloha voaloha vao tonga teto dia rehefa maheno toriteny dia fiovapo ny resaka momba amin'ny fo foana aloha ny henoko. Dia za olona mora maratra, olona mora tafitohana,
dia tena hoe nitefen'i Jesosy aloha ny foko izany vao tonga tato aho voalohany indrindra dia isaorako amin'ny tompo. Dia ny zavatra manaraka faharoa nataon'i Jesosy tamin'ny zanako tamin'ny herinandro. Io zaza io izany efa marary, efa intelo izay izany, fa mitelo ny narary. Izy misotro dia mifoka dia efa be loatra izany ozy izy dokotera ilay alikaola sotroiny dia very saina izy izany dia tsy mahatsiaro saina fa ilay mandehandeha ohatran'ireny adala ireny. Dia tsy matory izay nanomboka alakamisy alina izy ny tsy matory, dia zoma alina dia sabotsy za tsy tonga nanotrona fanotronana teto dia malahelo fa za efa zatra ilay tonga tikatrahako. Dia tena reraka ihany ny saiko hoe Jesosy io inona ny ataoko, hiatriky ny alina indray izany tonga ny sabotsy izany hoe izy mbola tsy mahatsiaro saina dia tsy atory indray ve izany Jesosy amin'ity alina ity sa ahoana indray izany. Dia nivavaka dia teo dia ketraka dia niantso an'ny pasteur efa tsy hitako izay atao fa tena ilaina ny mpanompon'Andriamanitra sady mampahery mitondram-bavaka. Dia teny niantso amin'ny papa dia hozy izy hoe ilay zanako ato tsy mahatsiaro saina efa hatry ny maly hatramin'izao, arahana izay alehany izany fa izy tsy olona tsy tonga saina ohatran'ireny adala ireny. Dokotera efa lany aiky ilay dokotera mpitsabo anazy fa hozy izy hoe horoniny entanareo ozy izy eto any amin'ny 18 ozy izy. Dia hozy Jesosy eo dia ahoana izany dia teo dia mangataka tolotsaina amin'ny tompo dia niantso amin'ny papa dia hozy izy papa hoe hivavaka hozy izy akony. Dia za avy niantso an'ny papa iny dia nisy herin'Andriamanitra nidina tato anatiko izany hipapaka mivavaka. Dia za koa tena ny fenon'Andriamanitra hery dia nanana za zany efa le reraka tsy manana hery intsony, tena ny fenon'Andriamanitra hery akony dia tena hoe tena ny lasa nandohalika mivavaka. Za efa ketraka teo ambony sezy dia nanana hery mivavaka dia ny fenon'Andriamanitra hery dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra akony. Dia avy eo dia ilay zaza mandehandeha iny izany dia nalaiko dia nifeheziko napetrako teo ambony seza dia nanana hery mivavaka nampian'Andriamanitra tena hoe mivavaka ela be, tena hoe mbola tsy nisy ohatr'izany akony hoe tena hoe sady miteny amin'ny teny tsy fantatra ela be izany dia tena hoe rakofan'Andriamanitra ny heriny dia feno fiadanana be mihitsy izany tato anatiko. Dia namen'Andriamanitra fitsaharana dia taoriana kelin'izay dia izy avy mivavahana iny dia avy eo izy natory fa dia natory izy dia tsy taitra raha tsy maraina ny andro dia miverina ny saina, voninahitra dia averina ho an'i Jesosy irery ihany fa io Andriamanitra io tena velona rehefa tena tadavintsika amin'ny fontsika rehetra izy dia tena hoe rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra hozy izy dia ho hitanareo dia tena hoe niseho ny voninahitra Andriamanitra izany dia averina ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra. Hoe tiaka mafy an'i Jesosy tsika mandroso tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy izany nijoroako vavolombelona eto dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Betsaka izany ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanay fa nisy vanim-potoana niavaka be dia tamin'izany taiza moa dia ny zanako tamin'izany zany marary, raha vao marary izy dia isaky ny mandeha dokotera dia ny zavatra nataon'ny dokotera dia manindrona foana. Dia ngamba mety nisy vonina airany dia noho ny adolescent izy dia lasa kitringa ohatran'ny hoe sotomin'ilay anina ny fitombenany dia lasa nikitringa ilay zanako dia lasa mampalahelo dia izy hoe neny zaho izy mehezan'ny olona dia nahare zay tamin'izany fotoana izany nisy le rallye de miracle tany Alarby dia nandeha tany zay dia vao vita ilay vavaka dia niova be ny tongony fa saingy izay tsy afaka nijoro vavolombelona satria efa hariva be ny andro tamin'izany dia lasa indray zay namonjy fivoriana tao amin'ny anona dia miova foana izany ny tongony tena hita hoe miova dia zao izy izany efa mandeha tsara tena anina tsara. Dia faharoan'izay mamonjy fivoriana zay zany rehefa le Alarby tany amin'ny trano manga dia mamonjy ilay fandraisana dia amin'ny ariva iny dia izy moa avy mianatra eny Ankatso dia avy eo izy mamonjy ilay fivoriam-bavaka dia tsena eny amin'ny moto dia mitondra moto izy zany dia mandeha amin'ny bypass iny izay mianaka dia nisy lehilahy
namatotra tady tery amin'ny ilany tery dia nepita le lehilahy dia izay mianaka izany mandeha ohatr'izao dia mifinganiny amin'le moto izany firaniny amin'le tady izany le moto dia nikisakisaka teto amin'ny kibon-janaka ohatr'izao dia nafahan'i Jesosy. Dia manaraka izany somary misimisy kely le izy. Le zanak'io ihany izany nisy fotoana efa vita amin'ny fianarana dia izy tamiko hoe neny za sao dia hanao inona dia izy mantsy azy hoe manao doktoraly ity dia avy eo dia mampianatra eny akato zaho izy tsy tia mampianatra dia avy eo izy dia vita ny masterany dia tonga dia izy mipampianany taminy hoe ty misy bourse fa handeha ve lahy dia misaotra an'Andriamanitra. Dia nisy tamin'ilay fotoana izay koa tsy le inscription teto Madagasikara tsy nety tsy mbola mety vita mihitsy satria izy vao navita master décembre dia le inscription ny olona taloha le tamin'ny année teo aloha dia tonga dia niteny tamin'ny pasteur hoe pasteur mila entina mambavaka aho le inscription an-janako fa mila atao inscription eto Madagasikara izy alohan'ny andehanana. Dia tonga dia vao niteny tamin'ny pasteur ny apitsiny iny dia mivaly le vavaka dia afaka nanao inscription izy dia efa lasa izy izany. Dia manarak'izay nisy zavatra mivoto teto amin'ny tendako teto tamin'ny mois d'août angambany iny boribory ohatr'izao dia gagabe andeha atory efa avy mivavaka dia gagabe andeha atory dia hoay to misy zavatra mivoto ty toy hoe Jesosy za tsy mahavaky loha fa anjaranao mivaky lohan'io fa mifantatro dia izao ndeha atory aho dia no maraina ny andro dia ndeha asehoko amin'ny vadiko ilay izy dia tsisy tsony. Misaotra an'Andriamanitra. Ary anaraka video amin'izay tsika mampiana le tsiro azafady raha mety. Fiadana daholo tompoko. Fiadana daholo tompoko. Fiadana daholo tompoko. Fiadana daholo tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ahafahako mijoro vavolombelona eto androany hamerenako azy irery ihany ny voninahitra tamin'ny zavatra asa mahagaga izay nataony tamin'ny fiainako dia nanasitranany nanafahany anahy tao anatin'ny fatotry ny aretina izay nangejana.
fiadana daholo tompoko voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ahafahako mijoro vavolombelona eto androany amerianako azy irery ihany ny voninahitra tamin'ny zavatra asa mahagaga izay nataony tamin'ny fiainako dia nanasitranany vavaka mboatsika ny fizarana misaotra sy manome voninahitra anao zay ray fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara mbola nalehibe azonao mbola nitery dia velatra mpamonjeny zay afaka miatrika izao fotoana izao fotoana sarobidy satria ianao no manasa dia izay misitraka ny fanasana ho afaka etaeta indray izay androany Jesosy satria eto amin'ny fanatrianao tsy amin'ny abetsaka izay zavatra hosotroana rehefa avy eo fa amin'ny amaminy ny teninao izay amangina ho anaindray androany tsy levon'ny fanafoditsona ozy izy fa tsy maintsy operena dia vita soamantsara ny opération ako nanomboka teo lasa nisy aretina be dia be farafakely ny anaky 5 tao anatin'ny vatako faharerahana foana lasa marary lava lasa reradava lasa misy taona ko mandeha eny an-dalana eny dia tonga dia torana saina na ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mba mifampitady kely ao anatin'izay fa miresaka amin'ny tompo inona Jesosy no omena ny olona inandray no hozaraina ho an'ny olona dia ny zavatra nahavariana dia rehefa mandeha ny fizarana vavolombelona teo dia misy zavatra mifandray be dia be ny elanelany eny amaky tenin'Andriamanitra tsika Matio 7:20 Matio 7:20 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ento ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Amen. Jesosy no miteny anio hoe ento ny ziogako. Ny zavatra matetika mitranga ao anatin'ny olona sy ny fiarahamonina dia zao hoe rehefa miresaka hoe mitondra zioga zany dia matetika ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiainana ny vesatra ao anatin'ny fiainana no eritreretin'ny olona fa hoe zioga. Misy Alleluia. Misy ny olona mety miteny hoe ty vadiko ty mihitsy ngamba Jesosy ny ziogako. Ty vadiko ty mihitsy ngamba Jesosy ny ziogako. Ny zavatra mitranga zany ao anatin'io dia ohatrany hoe misy vesatra ao anatin'ny tokantrano dia lasa mieritreritra ny olona indray hoe ty vadiko ty ny ziogako sy ohatran'izany. Dia mety manontany ianao ny tompo hoe fa ngahy ianao manao atsangory an'io vadinao io foana. Satria ny zioga fanoharana ny zioga dia ny omby aizany misy ny zioga eo amin'ny vozony. Mety manontany ny vady ny fanambadiana dia fahasoavana. Paoly miteny an'izany amin'ny bokin'ny Korintiana 7:7 any. Fahasoavana, fanomezam-pahasoavana. Jerintsika ny fomba fijerinao raha ohatra ka mieritreritra an'izany ianao hoe ny zavatra ny vadinao mety mbola misy zavatra tsy mety misy zavatra hitanao sy ohatran'izany fa tsy zioga io fa fahasoavana. Alleluia. Dia teo ny zavatra nahavariana anahy ilay vavolombelona rehetra teo miresaka zanaka. Mety misy koa mieritreritra fa ty zanako ty ny ziogako mety maditra ilay za sy ohatr'izany. Fa tsy zioga ny zanaka fa fahasoavana koa. Dia mila hovaina koa ny fomba fisainana fahasoavana. Inona zany zavatra tokony atao? Eto eo amin'ny Jesosy ny zanakao. Eto eo amin'ny Jesosy ny zanakao sy ny fiainanao. Indraindray ianao mihitsy koa no mila mitondra ny tenanao amin'ny Jesosy satria mety misy zavatra ataonao mahatonga an'ilay zaza ho tonga tahaka ny zioga eo anaty. Atao atsangory izy aterina mianatra. Atao atsangory izy mandeha miantsena. Fa rehefa mandeha amin'ny fotoana dia mety lehibe noho ianao ilay zanakao dia ho sahirana ihany indray koa ao anatin'ilay izy. Ao anatin'ny Matio 7:20 nefa Jesosy efa niteny eo alohan'ilay teny anankiray teo ihany. Dia hoy Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana fa izaho no hanome anareo. Nisy an'ilay madama anankiray nijoro vavolombelona teo hoe rehefa nivavaka izy dia henoko ny fiainoan'Andriamanitra dia inona ny zavatra azony? Nisy fitsaharana be tao anatiko izy. Nisy fiadanana sy fitsaharana be tao anatiko dia natory aho.
tsy ny asa saina, tsy ny eritreritra zavatra be dehibe intsony. Dia izay ilay zavatra hoentiny eo amin'i Jesosy. Zao rehefa tonga any an-trano ianao dia andramo atao atsangoro ny vadinao. Ahitanao an'izany vesatra izany zavatra tokony entiny eo amin'i Jesosy izany. Aleloia. Satria Jesosy miteny hoe zay mavesatra entana eto aty amiko dia tsapao ny vesatry ny entana tokony hoentinao amin'i Jesosy. Hoentinao eo amin'i Jesosy tokoa ilay izy. Aleloia. Dia zao, raha te hahita fitsaharana ianao dia hoy izy Jesosy hoe aleo le inona le izy? Malemy fanahy ozy izy sady tsy mihavina am-po. Ny malemy fahalemem-panahy dia asa zavatra ataontsika tsy ho amin'ny ezaka akory satria vokatry ny fanahy io efa nampitoerin'Andriamanitra ao anatintsika ny vokatry ny fanahy, ny vo izay tokony hamohana io, fa isika no mamoaka anazy io fahalemem-panahy io mba azo iainana sy ho azo tarafina sy iainan'ny olona ihany koa ny vokatry ny izay vokatry ny fanahy fahalemem-panahy eo amintsika izay. Le mihavina am-po rehefa nijery an'io teny eo dia efa maninona ary moa ny teny hoe mihavina am-po, satria misy ny olona mihavina eny amin'ny endrika, misy ny olona mihavina eo amin'ny fitenenana. Dia ny mihavina am-po mahafeno an'ireo rehetrarehetra ireo. Ny olona mihavina eny amin'ny endrika tsy misy olona ampianarina an'izany angamba fa samy mahay an'ilay izy daholo. Rehefa tenen'ny olona ianao mihavinavina be ianao, tsy mihavinavina izany ohatra izao mihitsy rehefa faly. Azontsika ilay izy angambany. Aleloia. Dia io ilay zioka sain'i Jesosy hoentintsika fahalemem-panahy sy tsy mihavina am-po. Zavatra ohatran'ny tsy sarotra be izany ny angatahan'i Jesosy, fa io nefa zavatra mila iainantsika isan'andro isan'andro, satria miaka-midina ny hafanan'ny fandehan-javatra rehefa isan'andro arakaraka ny trangan-javatra eny dia rehefa tsy mahazona an'izay vokatra izay ianao dia miaka-midina miaraka amin'izay koa. Fa zao ao amin'i Jesosy ihany ny fototry ny zavatra rehetra. Aleloia. Ny vavolombelona rehetra izay nandeha teo tena hoe miorina ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy ny fototry ny zavatra rehetra. Raha te hitady fitsaharana ianao, fiadanana ianao, Jesosy efa niteny eto aty amiko, makanisa aty amiko dia eto aty amiko. Dia raina Jesosy andao tsika hitehaka mafy, mesantsika voninahitra an'Andriamanitra, ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Aleloia, andao tsika hisotra an' Jesosy. Manasanao hitsangana, andao hitehaka mafy an' Jesosy. Aleloia, andao tsika hisotra an' Jesosy ny amin'ny témoignage rehetrarehetra izay rentsika teo fa velona an' Jesosy anao. Tsy haiko hoe resy lahatra amin'izany ve ianao fa velona Jesosy? Za tena resy lahatra fa velona Jesosy. Io fijoronao eto androany io tena velona Jesosy. Tsy azontsika sary an-tsaina hoe ohatrohatran'ny ahoana ny fiazona ny tanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Raha miala ataoko hoe 1 centième de seconde eo amin'ny fiainantsika ny famindrapon'Andriamanitra na ny fiarovan'Andriamanitra, tena tsy ohatran'izao tsika. Fa no fitiavan'i Jesosy dia indretontsika tsirairay avy tonga eto. Asan-drato ny tananao dia omeo azy ny fisaorana. Isaora izy ny amin'ny fanasitranana, isaora izy ny amin'ny fanomezana fiadanana mialohan'ny fanasitranana, isaora izy ny amin'ny famerenana saina sy tena. Olona efa tsy mahatsiaro tena, efa ohatrany hoe very, fa rehefa miantso an' Jesosy dia averan'i Jesosy amin'ny laoniny. Isaora izy ny amin'ny fanasitranana tongotra mandringa, isaora izy ny amin'ny fanasitranana toe-po. Ny dadany no mivavaketo, ny dadany no miresaka amin'ny Jesosy, dia ilay zanany any alavitra any no asain'i Jesosy miantso mamela heloka, mifamela heloka. Misaora Jesosy fa izany rehetrarehetra izany dia tsisy vita ny herinay, tsisy vita ny tanjakay. Raha tsy ianao no mikasika fon'olona Jesosy dia zava-poana daholo izany rehetrarehetra izany. Misaora Jesosy ny amin'ny fierovana. Teo ny olona mikasa angalatra moto dia manisy tady, fa amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia ahoana tokoa moa ny ahafahan'izany tady izany miala eo amin'ny kibo. Fa noho ianao Jesosy misaora Jesosy ny amin'ny famerenana amin'ny laon'ny fandehanana, misaora Jesosy ny amin'ny fampahitana fity amin'ny resaka borsa makany an-dafy, misaora Jesosy ny amin'ny fahaterahan'ny zaza, misaora Jesosy ny amin'ny fanasitranana. Tsy voatery hoe tsindrona raha, tsy voatery hoe mandray raha avy amin'olona Jesosy, fa araka ny finoana izay napetraka atao anatiny dia ianao no mahay mamerina ny fahasalamana. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fampahitana fity moto amin'ny fomba tsy takatry ny saina, fa tsy voatery mivarom-pananana vao afaka mahazo fampahitana fity avy any aminao. Jesosy misandrata
ambony indrindra ary tsy misy omena voninahitra Jesosy afa-tsy ny anaranao rery ihany. Fitaovana ny olona mivavaka fa ianao mpamaly vavaka, misaotra fa mihaino vavaka anay ianao, misaotra fa mamaly vavaka anay ianao, misaotra ary misandrata amin'ny ambony indrindra Jesosy raisanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Ndao tsika no fahofantanantsika any amin'ny lanitra. Ohatry ny hoe fanao zany zavatra zany. Fazatao fahazarana. Ozy izy ny Baiboly hoe tiako ozy izy raha endrehetreny olona nandratanana any amin'ny lanitra izy saotra an'Andriamanitra. Tena kasitran'Andriamanitra indrindra zany. Rehefa ny ampianarantsika tamin'mbola zaza dia rehefa miteny ny mpampianatra hoe Rodolphe dia tsy maintsy manangan-tanana ianao miteny hoe présent. Zany hoe rehefa nandratantanana zany dia midika présent eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Fa eo amin'ny fanatrehanao ny fahavokisam-pifaliana ary eo an-tananao hakavanana ny fahafinaretana mandrakizay. Dia ianao ilay Andriamanitra namorona ianao ilay nanao tompony voninahitra, mpiaino sy mpamaly vavaka, mahatoky ilay mitahiry ny fiainako mandrakandroany, ilay miasa ho amandohalika eo hakavanana ny ray mifona ho isanandro ao fafainy amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra avy ao anatin'ny fonao ray manontolo, fiainao ny rehetra amiko, ianao ilay masina sy metrika mandrakizay, tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Ianao no izy eritreretraika ao mandrakizay, tsy toy izao ny fiainako raha tsy teo ianao, tsy misy niza mahay ninona na nahavita ninona teo amin'ny fiainako fa ianao rery Jesosy ao fafainy amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy avereno any amin'ny voninahitra, ny fitehirizana mivokatra rehetra aoka tsy hizara any aman'olona na hijery niza fa Jesosy rery ihany, izy rery nomena mifakasitrahana satria izy ny mato anao, izy ny teo amin'ny azo fijaliana nomboana naka ny toerana tamin'ny fahotana, izy lay maty nitondra ny fahotanao, nitondra ny faratsinao rehetra ary izy le nandresy nitondra ny fandresenao. Omeo voninahitra ny anarany oka ny fony izay rehetra manam-pofinaina akasitraka ny pahary azy fa velona Jesosy ary mandrakizay ny famindrapony. Halleluja. Aza hidina ny tananao tovy amin'ny masina ianao, masina mandrakizay. Halleluja. Voary rehetra manome voninahitra anao ame koakizay Jesosy. Taranaka marobe tonga koka mirafirana ho any zanako, ronialo lalana antsika sy ireo zay ino azy, mirafirana ho any zanako. Naranao avy indrindra sy lehibe indrindra ambony ny narana rehetra, ny fiandriana sy fanapana fahefana sy toerana rehetra dia mbany anaranao mianjely masina mandrakiza olona fakianao itamiloka irafirana ho any zanako, raha olona fakianao mitafyany Kristy irafirana ho any zanako, ny naranao avy indrindra sy lehibe indrindra ambony ny narana
masina mandrakizay ianao le masina mandrakizay manerineri misisa fiandrianana lay tokana ekofa ny nofo sy ny voary rehetra fa pahary tokana mendrika ho amin'ny fakasitrahana mandrakizay misandrahantandroany maraina aoko fotoananao manokana indray nakasitrahana sy ekofa na marina eo anatrehanao ny fotoanandroany fa ianao lay izy tokana mendrika tanteraka feno voninahitra manantena sy miandrandra anao zay mahatoky zay fa ianao lay ho avy ianao lay hoeny amin'ny raha manlanitra itsenanay ianao lay mpapakatra anay hovady ampakarina mandrakizay ianao lay efa nanomana anay hatramin'ny voalohany mbola mitoy mitantana anay mampahery sy mihevitra anay manangana sy manasitrana anay mikarakara sy tena tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay ho anao any fiandrianana ny fambonina ny fahamasinana ny fahamendrena ny fahatanterahana ny voninahitra ny atsy ny hery ny saotra ny fiakofana avy amin'ny olonao masina raiso fa ho anao rery mandrakizay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dao tsika itiatanana mafy beo azy sy itiatanana mafy beo amin'ny mpanjaka ny mpanjaka korakoraka mafy beo amin'ilay mpanjaka mahazo toerana toko miarabantsika tsiray avy indray tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany ao anatin'ity fotoana fandraisanyity izay inoko fa fotoana manokana indray hitahian'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teny fiainana. Teny inona hoe ilay izy? Teny fiainana. Afa mihitsy ny hoe mandray teny-pahalalana sy misitraka teny fiainana. Androany dia zara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy. Ny zava-dalina na zava-miafina ao anaty fiombonana. Zava-miafina ao anaty fiombonana ny amivavaka tsy maintsy valian'Andriamanitra. Tsy maintsy valian'Andriamanitra ny mivavaka ao rehefa takatrao ao anaty fiombonana ty zava-miafina ho zaraiko ty. Fa manintsika ny bazy na fototra iaingany ny teny rehetra izay mipololotra avy ao am-bavanao dia misy hetsika ngeza be manosika izay vavaka mivoaka eo am-bavanao izay ny amin'ny alehibean'ny motivation ao anatinao. Misy motivation ao anatinao. Dia izay no mahatonga antsika manatsara isan'andro isan'andro. Communion na ny fiombonana misy eo amintsika sy Andriamanitra. Satria arakaraky ny ahalalànao an'Andriamanitra, arakaraky ny ombonanao amin'Andriamanitra, dia manomboka mitarika anao ny fanahy masina. Anokatra ny vavanao izy, andresy lahatra ny fonao izy, aneo reo vavaka tokony ho ataonao eo anatren'Andriamanitra. Na amin'ny fomba fiatrehanao ny adi-piainanao andavanandro, na eo amin'ny ara-piankonana misy anao, na amin'izay ady ara-panahy mihitsy azy atrehanao ny amin'izao fiainana mandalo izao. Azo dia misy guide pratika kely, taridalana kely sy fampiarana ao lazain'ny Baiboly mahakasika ny atao hoe vavaka kasitran'Andriamanitra. Ny jaona voalohany iny jereo kely toko 5. Jaona voalohany toko 5. Haleluia. Masina ianao, masina mandrakizay. Jaona voalohany toko 5 andiny 7 ambin'ny folo ka hatramin'ny 5 ambin'ny folo.
ary zao ny fahasahinana natsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy tsara ny 7:10 ary raha fantatsika ianao mahalala fa miaino antsika izy dia zao na inona angatahtsika dia fantatsika fa azosika zay angatahtsika aminy. Ianao zany rehefa hitenao hivavaka angataka amin'Andriamanitra dia manana ferme assurance, manana antoka 100% fa raha vao hivavakeo dia tsy manahy mihitsy fa tsy maintsy ho valiana indray. Le tahotra tsy any amin'le hoe so tsy hoenona fa ny tahotra any amin'le hoe zay teneniko dia tsy maintsy ho tanteraka. Inona ny fototra hiaingana ao anatin'le izy? Voalohany, rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia izaran'Andriamanitra ny zava-miafina ao am-pony. Korintiana 2:2 ny ray manontolo dia maneho amintsika manomkatra ny 1:1-4:10 any dia milaza amin'ny Baiboly fa iza moa ny anambaran'Andriamanitra ny ao am-pony lalina fa ny fanan'ny olona fa ny sain'ny olona ny fanan'ny olona dia ao anatin'ny olona ihany ary ny fanan'Andriamanitra dia ao anatin'Andriamanitra ihany. Fa manina ny fanan'Andriamanitra ny eken'Andriamanitra ho ao anatinao communion mba ahafahanao mahalala ny zava-miafina lalina ao am-pon'Andriamanitra. Rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao dia izaran'Andriamanitra fanambarana sy zava-miafina ao am-pony lalina ahatonga anao hananantoka fa tsy zay zavatra mandalo hitanao manohatra ny lalanao akory ny atao hoe fanaperana tsy ahafahanao mandroso fa rehefa feno ny ao anatinao dia azonao antoka fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay dia an'Andriamanitra zay voantso araka ny fikasany rahateo. Halleloja. Dia zao ny zavatra mitranga mahavariana fa kay hitako tao anaty communion ny toepon'Andriamanitra alohan'ny hamaliny anao dia mijery izy hoe inona ny objectif, inona le tanjona manery ao am-ponao hivavaka aminy. Jakoba 4:4-7. Jakoba 4:4-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olanianareo amin'ny filanareo. Ao anaty communion ianao dia mahatsapa hoe ny zavatra rehetra izay angatahako dia tsy tokony hivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara kokoa mamantatra ny sitrapony kay mialohan'ny fotoana hivavahany ary rehefa fantatra ny sitrapony ka andohalika ao anatriny ianao dia miaino izy sa tsy miaino? Miaino izy. Dia ozy izy na inona zany hoe misokatra ho anao malalaka ny dikany hoe na inona dia misokatra ho anao malalaka ny varavara ny valiny amin'izay rehetra angatanao. Maro ny olona mangataka sy mivavaka kanefa tsy mahazo valim-bavaka satria ny antony Andriamanitra tsy mazoto hamalivavaka anome fahafapo filany zany fa Andriamanitra mamaly anao ao amin'ny sitrapony. Misy olana ny demandinao matoa mikatso ny valiny izay tokony ho anao. Dao zareo kely eto zany Andriamanitra te-hiteny amintsika. Andriamanitra tsy mampiasa ny heriny ho amin'ny fahafapo ara-nofo fa omeny ny heriny ho amin'ny tanjona ho an'ny fanjakany ao anatinao. Rehefa miresaka tsika mikasika momba n'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao, tsy mitovy ny hoe fanjakan'ny lanitra averiko indray sy ny hoe fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia fanapahan'Andriamanitra aiza any an-danitra
Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fanjakana maha-Andriamanitra azy talohany namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Genesis 1:1. Tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Ary raha vao noforonina ary ny lanitra tsy hita maso, taiza izany ny toerana nisy an'Andriamanitra. Misy izany toerana hafa nisy an'Andriamanitra mialohany namoronany lanitra, satria ny lanitra voatoerana ny foroniny hitoerany fanapahany tsy hita maso. Midika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana nisy talohan'ny lanitra. Ka tsy rehefa mitenitsika hoe fanjakan'ny lanitra dia fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'ny lanitra, fanjakana noforonon'Andriamanitra meloha taoriany fotoana. Nisy ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjaka ny lanitra, satria tamin'ny voalohany Andriamanitra. Taiza? Satria ny tany aloha, lanitra aloha, ny foroniny voalohany vao ny tany. Talohan'ny tany namoron'Andriamanitra ny lanitra. Nefa voalaza fa ny lanitra ny seza fiandrianany. Mipetraka taiza zany izy? Melohan'ny namoronany seza. Ny fanjakan'Andriamanitra dia maneho ny fiombonan'ny ray zanaka fanamasina andeha isika amorona anamboatra. Ka rehefa miresaka Andriamanitra mikasika momba ny fanjakan'Andriamanitra anaty Baiboly dia ny fiombonan'Andriamanitra ao amin'ny fahafenony maneho ny fanjakana maha-Andriamanitra azy. Ny ao anatiny ao tsy fanjakan'ny lanitra fa fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa miteny Andriamanitra hoe iveriny Jesosy ny amin'ny raman'ny lanitra dia zao efa akaiky izay fanjakan'ny lanitra izay amin'ny fiverenana, izany hoe efa akaiky ny fampakarana anao sy famondratoerana anao tsy ho eto an-tany intsony fa ho ao aminy mandrakizay tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia ndao ny antsika hiainy kely tavidro ny tanan'izay mandray fa hiditra lalindalina kokoa. Io fanjakan'Andriamanitra ao anatinao io dia voalazan'ny Baiboly. Résumé kely fotsiny fa hiditra amin'ny zavadalina tsika rehefa avy eo. Résumé kely fotsiny. Io fanjakan'Andriamanitra ao anatinao io dia nasehoan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fahafahana misitraka ny fanampiany fanahany. Satria moa izy ny fariseo sy ny sadoseo tamin'i Jesosy. Fanahany Belzebuba ny amoahan'ilay io démonie. Dia hozy Jesosy, raha ny fanahany Belzebuba namoahako démonie, amin'ny fanahaniza no amoahany taranakareo azy. Fa raha ny fanahan'Andriamanitra namoahako ny démonie hozy Jesosy, dia efa eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny présence ny fanjakan'Andriamanitra, ny indisy mpamantarana feo aminao ny fanjakan'Andriamanitra rehefa tonga ny fanahy masina. Raha ny fanahan'Andriamanitra namoahako démonie dia efa eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Midika fa ny fanjakan'Andriamanitra zany dia ny fisian'Andriamanitra ao anatinao amin'ny alalan'ny présence ny fanahy masina. Mampianatra anao, manolotsaina anao, mampiasa anao amin'ny fahafenony. Rehefa ao ny fanahy masina dia mampianatra antsika izy ny zavadalin'Andriamanitra. Izay ny rôle voalohany andraikitry ny onction na ny ositra. Mietsika ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanosorany ianao. Ny dikany hoe ositra dia fampitana ny fanahy masina ny heriny anampiny ny faiblessenao atratra ny fahatakarany. Aoa. Tsy misy sain'olombelona mahalala ny volonténa ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra mampafantatra ny olona ny sitrapony. Noho izany ilaina ny fanampian'Andriamanitra fa tsy ny fanampian'olombelona. Ianao zany tsy ho azonao mihitsiny amin'ny fahendrena tovozonao eny amin'ilay toeram-pahalalana ambony mihitsy ilay zavatra zaraiko eto. Satria ny zavatra zaraiko eto tsy azo ny siansa takarina fa avy amin'Andriamanitra omniscient, mifeh ambony ary omnipotent. Alléluia. Izy ny source. Noho izany
tsisy ninninna azonao anazavana ny fomba fiasany raha tsy miditra tsehatra ao anatinao izy amin'ny alalan'ny fanahiny manokatra ny sainao atakatra ny fonao alala ny ao anatinao ho fenony azy. Zay no mahatonga antsika tsy miezaka manazava zavatra tsy takatry ny saina fa miaina amin'ny fahatakarana ny fahalehibiazany amin'ny alalan'ny fahalalana azy mamenony atsika amenony atsika amin'ny fahendreny mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Natao isitraka tsika afantatra ny sitrapony sy ny zava-miafiny. Ahoana fisehozany zavatra zany? Rehefa feno Andriamanitra ny ao anatinao ka mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia rehefa manomboka mivavaka ianao dia renao mihitsy ny hoe mitaridalana anao izy ho any amin'ny volontény. Mitaridalana anao makaiza hoe izy ho any amin'ny volontény. Satria fantatrao fa izy tsy mazoto mamaly vavaka zany ho amin'ny filana mandrehatra anao, filana mandrehatra anao. Mahita anao namoaka tôbily aloha, za koa te hamoaka. Tatanta. Tsy any Andriamanitra, tsy any izy. Tsy manomenao zavatra rehetra izy mba hahatonga anao hifaninana amin'ny hafa. Tsy manomenao zavatra rehetra izy mba hahatonga anao higalabona sy afaka hoe mba ho tonga mpanan-karena sy ho hitan'ny olona fa manam-pananana. Ary Andriamanitra tsy mampiasa ny heriny zany izy ho amin'ny fahafapo ara-nofo aloha, fa omeny ny heriny ho amin'ny tanjona ho amin'ny fanjakany ao anatinao. Rehefa tanteraka ho amin'ny fanindrinao dia mahazo aina izy hamaly anao. Satria ny mahafaly an'Andriamanitra voalohany tsy anao mamoaka eo anatrehany etaeta ampifaly anao amin'izay zavatra ilainao, fa ianao manaiky andray ao anatinao sy manam-pahatakarana ny fifaliany. Inona ny mampifaly azy? Ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra dia maninona? Mpampifaly an'Andriamanitra. Jaona 5:10, ny 9:1. Hozy izy. Zany zavatra zany dia efa nilazaiko taminareo hoe mba ho ao aminareo ny fifaliako. Inona ny tanjony voalohany? Ho ao aminareo ny fifaliako. Zany hoe ianao zany olona mpampifaly an'Andriamanitra. Dia hozy izy ho tanteraka fifalianareo. Sy ny avy ny aoriany fampifalianao azy ny zavatra mampifaly anao. Tsy maharetehaka an'Andriamanitra. Ka ny zavatra rehetra dia miafina ao ambadiky ny fahalalanao ny tanjony ho anao ny amin'izay zavatra valiny rehetra ilainao ao anaty vavaka. Averiko tsara. Za rehefa miteny ohatra filozofika be fa mangataka amin'ny fanamasina mba ho takatra ny zavatra zaraiko fa le izy fitiniko le izy miafina ao ambadiky ny fahalalanao ny tanjony. Rehefa fantatrao ny tanjon'Andriamanitra ho anao hoe inona aloha ny tanjon'Andriamanitra ho anao. Ny tanjony voalohany aloha ny récupérer-nao. Zay le zaraiko teto maly. Ny problème an'Andriamanitra tsy problème na Edena very fa Adama very. Dia rehefa very Adama dia te-hitady ny Adama izy satria i Adama rery no noforoniny tahaka ny endriny, donc misy imageny very. Zay no natonga an'i Jesosy rehefa nalaina fanahy tamin'ilay denari hoe sariniza ny hitanareo, ay sarin'ny Kaisara, dia izy averenany amin'ny Kaisara ny imageny amin'izay mamoana. Fa averenao any amin'ny Jesosy ny imageny, any amin'Andriamanitra ny imageny izay very tao amin'ny Adama. Ka problème na sary very no natonga Jesosy nidina teto ambonin'ny tany satria manomboka mitady ho very ny sarin'Andriamanitra ao anatinao, ny sary mifanetretena, ny fanteferana, ny fitiavana, ny toe-panaraka ny sitrapony. Misy sary very tadiavina no nisany nahatongavan'i Jesosy. Ka ny tanjon'Andriamanitra ho anao amerina sary dia mipetraha tsara aloha amin'ilay position ny olona manana sary ihany ny manokatra an'Andriamanitra. Hoe rehefa very dia ilaina ny sarinao any amin'ny karapanondro. Ho hita hoe tompo-pananana marina ianao sa tsy. Noho izany raha vao misy filoha ilay sary fa tsy hita tsara dia tsy mivoaka mihitsy ny volanao na ny zavatra tokony ho raisinao any amin'ny banky na any amin'izay toerana tokony hanovozanao an'izany. Ka misy harena miafina ho antsika eo amin'ny Kristy fa ataovy mazava aloha ny sary fa aza mitondra sary filoha eo anatrehan'ny délivrer mpanome anao an'izay vokatra rehetra tokony anao na fanasitranana io. Inona ny ilainao na eto ambonin'ny tany na amin'ny fiainam-panaraka an'Andriamanitra, fa reny zavatra rehetra rehetra reny dia tsy ho azonao raha tsy restauré aloha ilay sariny eo amin'ny fiainanao. Tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Anisan'ny tanjony ny amerina ny sariny. Dia misy fanontaniana mipetraka. Misy ohatra mazava ve ara-baiboly, pasteur, olona anankiray mba azonao anomezana saritsara ilay zavatra nolazainao teo azava kokoa. Misy olona ve te handehan'izay? Atao ohatran'ny tsara re. Misy olona ato anaty baiboly.
io olona io a dia atao hoe Ana ny anarany. Amin'ny Samuela voalohany a toko voalohany sy ny toko faharoa vakina ny an-trano lavalava le izy fofotiniko le sary. Io any io a dia nanambady atao hoe Elikana, dia nanana rahavavy mpanambadiana atao hoe tsy fitenitsika mantsy zany hoe rafivavy zany. Rahavavy mpanambadiana na tsy sitrapon'Andriamanitra ny mahatonga anao nambady roa na telo. Tamin'izany fotoana izany a mbola nikorotana ny ao testamenta taloha izay natonga an' Jesosy tonga hanitsy azy ao amin'ilay tena izy araka an'Andriamanitra satria Adama ray ihany sy Eva ray no foron'Andriamanitra. Fa eto a anazava n'ilay toe-po tao anatina fiarahamonina nisy andreo olon'ireo. Elikana ny anaran'ny vadiny, Penina ny anaran'ny vadiny io Elikana io anankiray Madame Penina, dia ny anankiray a Madame Ana. Iana momba fa tsy niteraka, Penina niteraka tamin'ny Elikana. Mahavariana fa Elikana tia kokoa ny Ana noho i Penina. Samy ny voalaza amin'ny Baiboly ao. Fa ny problema dia zao, isan'andro zao Penina dia maneso any Ana foana. Iana io anefany a mivavaka fa Penina tsy mivavaka izany. Mbola tsy nahita tantara fa mivakiko tsara ny Baiboly amin'ny Samuela voalohany toko voalohany sy ny toko faharoa fa tsisy Penina niditra am-piangonana zany. Tsy mandeha mihitsy izy makany amin'ny tempoly mivavaka. Fa Iana vokatry ny problemany dia lasa mandohalika lava sy mitady an'Andriamanitra lava. Fa zao anefany hitako soritra tao anatin'ity teny ity. Ireo toe-po tokony ananan'ny olona voalaza fa manana communion amin'Andriamanitra sy ny fomba nitondran'Andriamanitra amin'ny fiainan'io vehivavy io mandra-pahatonga ny fotoana namaliny azy. Dia hazava aminao amin'izay ilay zavatra iainanao andavanandro, hanomezako fanoharana amin'ilay fanovan'Andriamanitra endrikanao ara-toe-po aloha sy toe-panahy. Eloavan'izay aloha tsy maintsy eloavan'ny toe-po sy toe-panahy ilay izy, hamaritra ny motivation izay hovain'Andriamanitra ao anatin'ilay démarche na ilay lalana nitondran'Andriamanitra aniana. Dia horenao eo amin'ny toerana misy anao io androany hoe zao kay nahavoaka na tonga an'Andriamanitra mbola tsy nihainao hatramin'izay. Ary enoko fa vity communion androany marainy ity. Misasasasa, misesisesy ny valim-bavaka tokony anao ao anaty communion. Rehefa elany ely ty any ity satria voafaritra tao anatin'ny fanindrinana an-janaka izy. Fanindrinana an-janaka ara-nofo be zany. Mafy loatra manko ny teny ratsy atao amin'ny penina isan'andro. Isaky mifankahita ohatrany dia hoe manahoana rikala momba voto fony ihany. Dia inona no nataony? Tompo zany mivavaka, penina tsy mivavaka, fa maninona kristianina. Nefa za mivavaka indray no ohatr'izao fa penina tsy mivavaka mahazo taranaka. Tsy ekeko. Dia jereo amin'izay. Nietsika Andriamanitra sa tsy nietsika? Tsy nietsika. Nandeha ny taona fa tsy namaly aniana mihitsy Andriamanitra. Zany hoe raha ny faniriniana no nampirisika azy hivavaka vokatry ny filana Samuel, tereny penina tafiditra ao anatina fifananana. Zareo masonao kaikinao toetra, ara-nofo, motivation tsy ara-panahy. Dia jereo tsara ny masony mipirin'Andriamanitra hoe. Lasa izy nandeha mivavaka. Jereo tsara ny zavatra nitranga. Navelan'Andriamanitra foana nefa io penina io. Fa tsy hoe satria mivavaka ihana dia kapoha amin'ny penina dia sanatria hoe maty ny zanany. Satria miteny ratsy ana voaositra. Ataovatra ny tananao tsia. Navelan'Andriamanitra teo foana ny penina. Fa zao ny zavatra nahavariana. Zao ny zavatra nahavariana. Rehefa ela ny ela, satria tsy niemotra mihitsy ana, tsy tafiditra tao anatin'ny ana mihitsy ilay fomba fijery hoe hiemotra amin'izay fa reraka.
fa manino ny penina mahazana zaza nefa tsy mivavaka. Zay efa mataona ny maro miaritra ny latsa amin'ny penina eto isanandro isanandro sy ny teny ratsy ataony sy ny fanesono sy ny fangariany lava hoe tokony andeha anao fa ianao nefa tsy nanana ny taranaka. Indraindray ny problemany ihany mihevitra izy fa ny fahavalo rehetra mijoro anohatra azy dia fahavalon'Andriamanitra. Problemanao zay. Ianao mieritreritra hoe izay zavatra mitranga manohatra anao dia eritreretinao hoe fahavalonao. Fahavalon'Andriamanitra zay mijoro ho fahavalonao tsy voatery ho fahavalon'Andriamanitra. Atsangano tsara ny tanan'izay mandray anahako. Tsy voatery ho fahavalon'Andriamanitra. Tsy voatery ho fahavalon'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy manohatra anao. Tsy ny rehetra mijoro ho fahavalonao dia fahavalon'Andriamanitra daholo. Zany no mahatonga anao maratra rehefa mahita ny sasany voata, satria indraindray ianao mihevitra fa Andriamanitra dia dadatoanao ka tokony ianao ny andaniny kokoa noho ny hafa. Andriamanitra nahoana penina ny mananjanaka fa tsy za, nahoana tompo nefa za no mivavaka fa tsy izy, ary ianao mahalala fa isaky ny misy fotoana any amin'ny tempolo zany bakany nefa nahoana ny taraiky fa penina nahazo aloha. Andriamanitra tsy hoe rehefa mananjanaka anao izy riana dia voaterana pirofo any amin'ny penina fa miteraka ianao. Tsy misy idirany mihitsiny amin'izay fahitany hafa sy fijeriny hafa ny fiainanao le tena tian'Andriamanitra hitondrananao fa ny zavatra marina ny communion aniana no nitahiry azy mandra-pahatonga ny Samuel fa tsy ny fanirianana ny janaka vokatry ny fahitany amin'ny penina. Diky fa tsy sidiry any amin'ny penina mihitsiny zay fomba mahalian'Andriamanitra niana fa ihana mifantoka amin'Andriamanitra no ilaina fa tsy mijery penina. Ary isaky latsaka izy ka mitodika mijery ny fitahiany hafa dia hipenpenina. 2 fois any anaran'ny penina. Ana rehefa mandeha mivavaka amin'ny tempolo dia zao mahita izy fa tsy milamina ny zanakely. Zanakely mpaminany tsy milamina. Sahirana Jehova mitady mpaminany. Hitany zany satria mahafantatra ny problema ho mpiangonana izy. Nanomboka ny saina izy ny problema n'Andriamanitra. Fa nanomboka tsy nijery izy ny problema ny ao an-trano. Misy zavatra tsy azonao le izy. Eno tsara ny zavatra mitranga. Raha mbola dobo ny problema ny tao an-trano izy, mampitany fiainany amin'ny penina, nangina Andriamanitra. Fa rehefa nanomboka nandinika tao amin'ny tempolo izy, nijery ny problema n'Andriamanitra, dia nanomboka nijanga n'Andriamanitra. Ny masony ana tsy tokony hijery penina, fa ny masony anina tokony hibanjina ny Jehova. Mijery penina izy mandoto fo. Rehefa mijery an'Andriamanitra izy madio fo. Satria izay madio fo no ahita an'Andriamanitra. Fa izay mijery penina no mipenipenina. Jereo amin'izay le sujet de prière. Hatramin'izay Andriamanitra leo mihitsy aho an-trano. Isaky ny tonga tsy mierina akory ny herinandro dia osy penina hoe maneso miteny ratsy. Leo tsy te hipetraka ao amin'ny trano io intsony aho. Voky ihany mandeha mitsoaka tsy te ho ao an-trano. Tonga any amin'ny tempolo mivavaka miresaka amin'Andriamanitra, mbola fifaninanana te ahazo zaza hifaninana amin'ny penina ny mameno eo anatin'ny fony. Fozy Andriamanitra hoe eo ianao eo aty aty. Fa soa ihany fa misy teny mpanitsiana miditra foana ao anatiny isaky ny mitory teny hely ao amin'ny tempoly. Dia misy teny mpanitsiana miditra foana ao anatiny. Dia manomboka jereny mivara lilany ao amin'ny tempolo satria tsy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zanakely. Dia nanomboka naniry izy hoe tompo tena mila mpanompo ianao fa bangan'izany ato amin'ity tempolo ivavahako isan'andro ity. Nanomboka nandohalika izy.
Jehovah Andriamanitry ny Israely, manomboka manondrana zao riely. Za tia nefa tsy mbola mananjanaka. Halleluja. Fa zao amin'izay ary, raha omenao taranaka dia omeko mpaminany ianao. Ozy Andriamanitra, ohatra tsy nitovy amin'ilay sujet teo aloha tsony zany a. Teo aloha tena maninona koa ary any nanambady ny Elikana fa tena manenina zany. Ny antony tsotra, maninona izy ny napiditra penina. Zao penina ty manananaka. Za zao ty tsy mananjanaka. Andriamanitro, valio fa afa-baraka eto ianareo fa zany mba mivavaka ato taitra Andriamanitra sa tsy taitra? Tsy taitra. Le motivation hitany fa te-aneo ny tenany ihany. Te-aneo ny tenany izy hoe za mivavaka no zany tokony valiana ato. Diso mihitsy Andriamanitra koa kiteny. Diso mihitsy Andriamanitra nanome zanaka amin'ny penina fa tsy tokony hanana an'izany eo. Zany tokony hanana ny tsara an'Andriamanitra izy. Fa izaka hoe nampanana anaka amin'ny penina tsy Andriamanitra. Komoana raha miara misaotra an'Andriamanitra misaotranao fa matotako teo amin'ny penina zany dia possible koa eo amin'ny fiainako ohatra. Avereny zao toepo. Avereny toepo. Ao anaty fiarahamonina. Taratra. Ahitana ny fahatsarany communion. Ndray andro zay izy tonga tany amin'ny tempoly amin'izay satria efa mandinika isan'andro izy mijery hoe ay vare ka misy problème ato. Misy problème ato anatiny ty tempoly ty. Tsy tena mahazo aina Andriamanitra. Matetika tsy dia tena miasa tsara tsony izy. Hitako tena misy olana misy ato. Andriamanitra mahalahelo anao azy zany. Tetonetsika Samuela voalohany. Samuela voalohany vavakiana. Samuela voalohany, toko voalohany. Ny 9:1. Ary voady izy ka nanao hoe voady Jehovah tompony maro raha mba hitsindry tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao ka hatsiaro aho. Ary tsy anadino ny ankizy vavinao fa ny miazazalahy. Dia omeko an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasikarezany lohany. Nandrasan'Andriamanitra tamin'ny ana tsy andany fotoana amin'ny penina fa hitodiky negosy iresaka amin'Andriamanitra. Amaly ny etaeta n'Andriamanitra. Tanareo? Misy fifaliana tsy voavaly tao amin'ny tempoly. Misy fifaliana tsy voavaly tao amin'ny tempoly. Andriamanitra ny asa saina fa mankom-paminany. Rehefa tao amin'ny ana ny fifalian' Jehovah dia nitanterahany izay mampifaly azy. Wow! Zany ve pasteur? Ie. Meo taranaka fa omeko mpaminany hoe tsy ho kasikarezany lohany. Omeko mpaminany zany. Rehefa tsy voafetra eo aminao ny objectif anao fa misy tombonao amin'ny fanjakany ny eo am-ponao dia amaly anao Andriamanitra. Aza mihevitra ny tenanao loatra dia misexcuse manamarina ny fahalemenao amin'ny zavatra ataonao ho an'Andriamanitra. Meteza hijoro hitodika anome lanja ny fanjakany. Raiso ou opportunité. Indraindray tsika manadino. Be dia be ny olona tena miezaka manompo an'Andriamanitra. Tena manao ny zavatra rehetra mahafahana fo tena mivavaka ohatran'ny Job olona marina mahitso. Fa misy zavatra tsy ampy. Andriamanitra tsy miantso anao akafizy tsara anananao efa misy. Fa Andriamanitra miantso anao hijery ilay fahabangana mbola tokony antsiana sy hamenonanao. Ianao rehefa tery dia anao ihany. Tsara ny tompo hoe mandeha ny anine. Fa rehefa resaka fanjakan'Andriamanitra,
katsy be mihitsy ianao mba hitanao na amin'ny fotoana aza indraindray dia ohatra izany io rehefa votsitra ianao ka tena motivation amponao ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy zavatra tsy fonao an'Andriamanitra zany satria ianao mahalala fa ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanao tsisy anao na ray ary ny saina an'Andriamanitra. Nisy olona niresaka tamiko dia niteny pastera tena nitomany ilay olona ny zanako izy izy nampianariko ohatra ny ampitan-dranomasina navita hatramin'ny doktora fa teny an-dalana mivoaka izy voaka fianarana andehanao arrosazy hoe mifaly andao tondrany amin'ny fifaliany andao hifaly sotro jus ifety hanao mozika eny an-dalana mandeha fiara accidenté dona ny lohany very ny sainy dia zao ny atao olona manana doktora mipitsoka indray mandeha gabobadidagokokemo dia very saina niezaka ny tanina varotra ny fananana varotra ndretrarehetra io nefa ny lahatokana mahafantatra zareo masina eo akaikinao mila n'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao avereny fanondroany mila n'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ianao tsara ianao manam-pahaizana tsara ianao manam-pahalalana tsara ianao matsilo saina tsara ianao nianatra tsara ianao manambady tsara ianao mananjanaka tsara ianao manana ny zavatra rehetra tsara koa ianao manana fiara aloha mbola ampidiry kokoa an'ilay ty vola hoe tsara ianao manam-bola fa ambony lavitra sy mihoatra noho izany ny fananana rehetra tsy ny eloavany fisian'Andriamanitra zava-pona mahafantatra ve fa na io ianao io aza andahoanao ndray andro any blouson io anaovanao io mitady ampiasany devoly mitahana olona angalarana mietsifetsena andangana 70 taona na 80 taona io nofo manandevo anao io dia hiala aminao tsy namanao zany io averiko rehefa hiala eto an-tany ianao sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo ny asa ny manaraka azy inona ilay asa manaraka ny soa nataonao ny asa soa nataonao mijery ny kamboty ianao mimpitondra tena ny any amponja mizara fitia manodidina anao tsy maninona mety voafetra ianao mety voafetra amin'ny fahafahana anananao fa za mba nisan'izay miteny hoe za tsy Andriamanitra ka tsy manana ny zavatra rehetra ka tsy afaka hanampy anao misy foana ny azo atao rehefa tsy misy moyen vavaka atao na misy moyen koa raha vavaka atao aloha fianao olona tsy mba sarotiny zany amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria fantatrao fa ninninna fanahy miazona anao eto tany io hoe hita mihitsy io fanahy io ary io fanahy io fanahy ny fanahiana fanahy ny fanitrana fanahy ny tahotra tsy anana mba hitreto ny izany zavatra zany zany olony zany nanamavo an'Andriamanitra ny olony zany no eforko mahatonga ana ohatran'izao zanako mianatra riananina zao mireareza do ndray mandeha fotsiny veriny zay zany nitady an'Andriamanitra amin'izay teteny aminao fa misy farany ny zavatra rehetra avereny misy farany zavatra rehetra dia teneny hoe deniny androano hoe anomana ny foko ametraka an'Andriamanitra ho ny rehetra amiko ny fanananao tompoko dia tsy izay zavatra andao anao fa izay zavatra anaraka anao any amin'ny mandrakizay ny tena fanananao dia tsy izay zavatra andao anao fa izay zavatra anaraka anao any amin'ny mandrakizay raha tena mitombona ao am-pon'ny olona ny fisimy mandrakizay sy ny finono ny fiainana any akoatra dia iova amin'ny fomba fijerin'ny olona tsy raiki-po amin'ny tany sy mivoageja ny zavatra mandalo ntsony tehiteny aminao fa vao mialety ianao io zavatra mahasarotiny ao io indrindra no kitihan'ny olona voalohany fa ty tsy nikitihana mihitsy hatramin'izay ary raha mieritreritra ianao hoe le volamiainako kosa aloha fa ty tena ny sasarako ty tsy mahazo miketika fahalevena isy amaky le fasana fahakazy ihany ny tompony ny sainay ianao mametraka tsara
ny fanomananao ny lanjany mandrakizay ianao mandrakizay atsika dia ny fanomanantsika androany dia ataovy mifantoka amin'ity fahamarinana anankiray ity isan'andro isaky ny fomaraina ianao ka mbola matsiaro tena na alohan'ny atory teneno manam-potoana sy rendez-vous iaona amin'i Jesosy ary izay fotoana izay tsy maintsy amboariko ny fiainako teniny androany manamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra manomboka androany inona daholo zavatra tokony amboarina rehetra ireo zavatra mety manelingelina ny fifantohanao ireo zavatra mety misarika sy miazona anao mbola tsy hatateraka ny di-panomananao eo anaminy amboary daholo misy zavatra ohatry ny etretinao zany hoe tsy azo amboarina intsony fa tsy zavatra tsy azo amboarina zany manapa-hevitra dia mijoro tsara ianao ve le karazan'olona atody vaky ary zairinao fa sao dia tsisy loka ianao amin'ny herinandro misy fotoana ianao manahy dia voa mahazo kiraro vaovao ianao dia zao ny ataonao anaovako amin'ny krismasy fa izy milaza aminao fa mbola hoety ianao amin'ny krismasy zay omen'Andriamanitra androany aza ahina fa anaovy isaky ny misy maraina aza mieritreritra hoe hoety ianao raha pitso tena miteny aminareo ary reto tamin'ny fotoana nahitako an'i Jesosy sy ny ovako nahafantarako izany fahamarinana izany dia reniaiko mihitsy izany fahamarinana izany rehefa zaraiko tiako fantatry ny olona rehetra izay tsy mbola nety vavolombelona ity aloha ty vavolombelona ity nisy fotoana niala tao anaty vatako ny fanahako fa ny aiko tena za zany tsy tia nofo le matsapy eto androany fa le aina tao anatin'ny tia nofo mbola mampiaina azy vao niala dia hitako teo ambony fandriana dia za koa ny anankiray nefa le tena za tia matsiaro teny ity fa le ambony fandriana matorika tsy za tsony fa maninona ary za eto dia za koa tia ny fahatsapana orina amin'ny fahafatesana rehefa raha safotra ianao dia maizina be fotsiny aloha hitanao mbola safotra ianao zany fa rehefa manomboka misokatra amin'izay misy mazava hitanao amin'izay aorian'le fiainana dia midika izay fa nandalo ny tunnel fahasaforana ianao dia miampita makany amin'ilay tontolo amin'izay iainanao mandrakizay mijoro eto ho vavolombelona izany teny fahamarinana izany fa tena misy ny fiainana orina amin'ny fahafatesana efa niala tao anatin'ny vatako ny tenako noho izany aza vela isy olona na atitudan'olona anaisitranao tsy eo amin'ny fanomponao izany Andriamanitra no nanaovanao fanekena fa tsy olona indronjato nondroasina tsy eo amin'ny antom-piziko fa mbola tia mijoro foana amin'ny fanelingelena ny hafa amin'ny fanenjena amin'ny teny ratsy amin'ny fanendrikendrena zavatra be dia be fa ozy izy Paoly Kristy no antony havelomako ary tsy olana ny zavatra mitanga rehetra fa fahafatesana indray ny azahoako tombony tsy mareteka ao an'Andriamanitra alarasaka teteny aminao androany maraina tianao Jesosy jery ndry Daniel ianao Daniel mpaminany olona tsy manan'olana tsisy problème ao Babilôna naterina ny sakafo manana mpanompo be dia be izy satria sokajina izy eo amin'ny toeran'ny mpanjaka ny mpanjaka dia izay nahatonga ny tandapa-rehetra ny alina izy manana fahatsoloana mihoatra noho ny rehetra ka na mpanjaka azy dia mila manontany hevitra aminy vao manapa-kevitra na hanetsika ny tongony ary fa zao ny zavatra mitranga indray mandeha ty Daniel ity jonon'ny olona dia tiany ho arodany eo amin'ny seza fiandrianany dia inona nataonry zareo andao sitsika jerena daholo ny fomba fitantanany tsisy kanina fa inona ny azahoanany io tsisy azahoanany io ankoatran'ny ivavabavaka ataony sy fiombonany io kitio ny communion ahoana io tsy azo tenenina mihitsy fa tsy maintsy mivavaka io dia inona zany andao tsika moka didy fa na tsika koa renao sakrifisy mihitsy tsy hivavaka amin'Andriamanitsika mba hamelezana azy dia navoaka ny didy fa ao anatin'ny ray volana 30 jours tsy misy mivavaka amin'Andriamanitra hafa ankoatra ny sarin'ny Darios mpanjaka ozy izy Daniel tsy maninona fa ny fiombonako amin'Andriamanitra satria izy ny nato izao tsy nafantatra ny hevitry ny nofo zany raha tsy teo Andriamanitra
tsy niaina ohatr'izao ny fiainako raha tsy nisy azy. Ny fahavalo anao sakrifisy mihitsy izy ahafohy ny zavatra rehetra mba tonga ny communion anao ho tapaka. Amin'efa fahavarimbarianina be dehibe izy ahatonga ny communion anao ho tapaka. Ty tsy fisehony eny mason'ny olona na fahafapo hoe za efa mivavaka. Fa ny fiantraika mivavaka ao anaty communion dia manova attitude, manova toe-po. Mila hita sotra hoe rehefa avy mivavaka ianao dia olona tsara fanahy, malemy fanahy, mora lahatra, mamoaka ireo vokatry ny fanahy, misaina tsara fa sao dia lasa fahazaranao ny mikitakita. Fahazaranao ohatran'ny lasa fiainana matarana anao mora tezitra, lasa fiainana matarana anao. Ianao zany tsy tonga saina mihitsy fa lasa fiainanao le izy. Fahazara ny ratsy. Dia zany mahatonga ny Paoly miteny araroty ny fiainana, araroty ny andro azo anao vantsoa. Ho an'ny olona mahalala lanjany mandrakizay mba nararoatra fahasoavana izy. Fa ho an'ny olona tsy mino fa te ino ny fiainana mandrakizay, sur izy raha hiala eto eo izy. Sao dia mba eto any ary ny fanamperana. Modimody mino ka ianao fa tsy tena mino. Misy problème ny finoanao mahatonga ny fijoroanao. Tsy ho tanteraka. Fa raha fantatrao marina ny lanjany mandrakizay, ary efa nisy moa Jesosy. Nisy olona ny teny. Iza moa ny teny an'izay? Ile mpanan-karena raha tsy fanahy tany amin'ny elo nahita ny Lazarosy teny tratra ny Abrahama dia i Abrahama raiko mba tenena ny Lazarosy anatsopoka ny tanany. Ozy izy misy antsana elanelana be misy atsika. Noho izany le rano zany tsy latsaka any mihitsy fa ritra eny an-dalana. Na seora ary zany dia tsy latsaka fa tonga dia gazy ny tonga any satria mamay loatra. Dia ozy izy zao ary mba teneniny rahalahako, teneniny havako fa tsisy tiako tonga aty. Dia ozy Jesosy, na isy maty aza miverina rehefa tsino izy dia tsino. Fa raha tsino mpaminany izy ozy izy. Sy ry Mosesy dia tsy afaka inona izan'izy izy. Mijoro eto vavolombelona, fifanampahitana. Ohatran'ilay zavatra ny tenenin Jesosy ary na isy ary dia efa nisy zany. Mijoro aminao, amboary io fiainana io, ohatranao ihany ataloha. Mety ratsy no ianao aza. Fa raha fantatrao fa ty tany ty andalo siserana fa tsy eto mandrakizay. Mety fantatry ny olo zany rehefa misy maty. Fa ny problème fotsiny hoe vitany aminy debe manao fiainam-biby. Maty dia levina fa ny any ankoatra zany dia tsisy mahafantatra zay ihany. Mijoro eto fa za mahafantatra zay ihany. Nisy fotoana nandalo an'izany. Hitako fa tsy mijanona hatreo mifahafatesana ny fiainana. Fa voalasa ianao miala avy eo amin'ny nofinao io dia mahita fahazavana ianao. Ary aorian'izay tonga dia mihaona amin'i Jesosy. Tena marina ny bokin'ny Hébreo hoe aorian'ny fahafatesana dia fitsarana. Sorako Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Fa Paoly ny teny hoe maty matetika izy. Fa tena mitsotra aminareo fa maty matetika. Fa raha mbola misy ilan'Andriamanitra anao ka mbola veriny matetika koa ianao. Mahafantatra rehefa ny tiako tenenina. Matoa zany zavatra izany no mitranga. Ary matoa Andriamanitra manaitra, matoa Andriamanitra mananatra, matoa Andriamanitra mampijoro, matoa Andriamanitra mitondra fifoazam-panahy afo tena izy. Aleluia. Dia tian'Andriamanitra ho ambony lavitra no ny fiovam-piainanao eto an-tany. Lanja ametrahanao. Ny fiovam-piainanao hiatrika ny mandrakizay. Ny hoe endre tena zavatra sarobidy. Iny Daniel, toy izy Daniel, nividy prièrako kosa. Tsy azo sakanana tsy hivavaka. Sokafany any Jerosalema ny varavarany tranony. Za manana fiheviana ary manan'Andriamanitra tompona mihoatra noho ianareo. Noho izany ny fiainako tsy azonareo sakanana fa ny Andriamanitra manompo Andriamanitra velona. Mahafantatrao ny raisi-potsiny teo am-pivavahana izy. Tsy nahoany ny toerana, tsy nahoany ny voninahitra, tsy nahoany ny vola, tsy nahoany ny nakekezany amin'ny mpanjaka, tsy nahoany ny voninahitra. Fa ny andavaky ny liona ny alena. Hozy izy Daniel, aleoko miala eo amin'ny trônina, mahazo fiankofana amin'ny olombelona sy tehaka ary arena sy vola sy zao rehetra zao. Fa aleoko misafidy lavaky ny liona misy Andriamanitra. Zay no mahatonga ny laza aminareo. Tsika tsy hoe manao sosy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria ho any an-danitra aloha. Fa tsika manao zany satria miombona amin'ny ray aloha.
Ary iny nolazaiko nisy fotoana raha tonga ao an-trano anankiray ianao dia mangy olona nandananao ao fa tsy hamangy trano. Noho izany na tsara tarabe raha le trano rehefa tsao le olona tokony hovangiana dia tsy tamanao ianao satria ina no ataonao amin'ny toerana izay tsy anao. Fa natonga anao ao amin'ilay toerana mangy an'ilay olona ao fandraiam-po aminao. Tsika tsy lanitra aloha ny tanjona fa firaisana amin'Andriamanitra, amboaro ny toetra, amboaro ny toe-po, amboaro ny toe-panahy. Mba ahafahantsika mananato fa hifankahita amin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy. Izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy no fiainana. Ny olona raha tsy sahirana tsy mandohalika, Andriamanitra raha tsy sahirana tsy mivavaka. Daniel manana ny zavatra rehetra fa mivavaka, fa mbola maninona izy mivavaka nefa fa mety ny zavatra rehetra. Satria tsy motivation ny zavatra rehetra na tonga azy mivavaka fa fahalalana hoe izy Andriamanitra ro aizy izy tsy marety akao n'Andriamanitra. Tsy karazan'olona andevoziny filana ny olona tsara fiombonana. Ary rehefa tena mety ny fiombonanao amin'Andriamanitra, manomboka reny io ny fahatsapahan-tena ao anatinao, fa manomboka mimanadino ny tenanao ianao fa mihevitra ny hafa. Izay no alalana, efa manomboka miparfe ianao. Tena mitsotra aminareo tsy mora makany an-danitra fa mora. Tsy mora makao amin'i Jesosy, makao amin'ny raha. Fa rehefa nisafidy Daniel ao an-davakiliona, lavakiliona misy Andriamanitra, tsara lavitra no mipale tsisy Andriamanitra. Mivavaka ny samborana azy fa tsy halatra. Misy dimension isehoan'Andriamanitra mihoatra lavitra no fandresen-dahatra ao am-pony mpivavaka hitady an'Andriamanitra amin'izay ilainy. Io dimension io ahafahan'Andriamanitra miseho sy mampiasa an'ilay fiombonana hifandraisany ampitiavana amin'izay olona tsara fanoloran-tena ho azy. Normal be raha ohatra nahita zavatra exceptionnel mihoatra no nitan'ny olona izay nitady an'Andriamanitra amin'ny fanasitranana, amin'ny filaminana, amin'ny taranaka, amin'ny zavatra be dia be izay ilana an'Andriamanitra. Daniel lasa nisokatra ny fony Darius, nahita ny Andriamanitra Daniel ary firenena no novaina tamin'ny alalan'ny fijoroan'ny olona anankiray. Eteto olona anankiray mijoro, tsy nila nanao évangélisation manerana ny tanàna, fa tonga dia taorian'ny fijoroany niova ny firenena ray manontolo. Hozy izy mpanjaka, tena Andriamanitra ny Andriamanitra Daniel fa izy reriny tsy lany lioana, fa ny olona izay natsipitao lany daholo. C'est tout à fait normal. Satria tsy miaina amin'ny fiainan'ny olona tsotra, fa miaina amin'ny fiainan'ny olona misy Andriamanitra. Inona mampiavaka anao amin'ny hafa? Aza mijanona hatreo amin'ny fotom-pisainan'ny average people, olona tsotra ordinaire. Fa miakara eo amin'ny toeran'ny olona afaka ny ahita an'Andriamanitra ao anaty communion tsy itovizana amin'ny hafa. Sokafan'Andriamanitra amin'ny varavarana. Hoy Jesosy tamin'ny mpianandro 10. Petera, moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavany reto. Fifaninanana ray no eken'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny ankoatran'izay tsisy ninina tokony hifaninananao satria tsy hanaraka anao. Ny fifaninana anankiray takian'Andriamanitra nananao dia zao: moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavany reto. Mila tonga tia an'Andriamanitra mihoatra noho ny hafa ianao. Jereo masony eo akaikinao, mila tonga ianao ho isan'ny olona tia an'Andriamanitra mihoatra noho ny fitiavany hafa an'Andriamanitra. Tsangany an-tanana izay mahaino anahako. Ahoana ny ananako an'izany? Mandeha ho azy zany, mandeha ho azy. Tompo, satria tika ianao, ny fiainako azy eo am-pelantananao. Hita zany amin'ny fahalinanao mivavaka. Tia vavaka ianao. Hita zany amin'ny fifaneraseranao man'olona, olona tsy mora tafotoana ianao.
na mifanitsinana amin'ny teny. Tsisy karazarazana avinavina-po izy izy pasteur Nirina teo. Misy ny atao hoe avinavina-po. Ny avinavina-po tonga dia tsy zatra miaina intsony fa tonga dia mievitena ho manana ny marina. Misy zavatra be dehibe indraindray anitsian'Andriamanitra eny an-dalana. Ny olona mahazaka fantsiana ihany no anehoan'Andriamanitra zava-miafy na nitsiana ny fiainany ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Inona no mahaliana anao hanakaiky azy? Ampitomboy bebe kokoa ny fandraisanao teny mpantsiana mba hitandremanao izay tokony atao rehetra hifandraisanao aminy. Atsangany an-tanan'izay mandrena. Zany mahatonga milaza fa ny zava-miafina amalian'Andriamanitra anao ao anaty vavaka dia misy ifandraisany. Alleluia. Misy ifandraisany amin'ny fahatsarany communion misy eo aminao sisy. Misy zavatra tsy hitanao sadraka tsy misaka sy bedina go. Izy telo mirahalahy ny fijoroany alohany makao anaty laforo misy Andriamanitra toy izay ekohaka amin'ny sary olona volamena dia ho voatahiry isan'ny olon-kely eo amin'ny lapa miaraka amin'ireo tantapan'ny mpanjaka. Misy zavatra indraindray adinontsika fa andrasan'Andriamanitra sakrifisy amintsika. Ary ny sakrifisy tsy eo amin'ilay toetra hoe za fa tsy manao an'izao intsony, za tsy manao an'ity intsony. Fa eo amin'ilay zavatra itenen'Andriamanitra anao matetika andomany ianao matomanao réaction anao misy zavatra tsy normal anao. Dia izy Andriamanitra iny témoin mirehetra iny no alalàna fa lany ny lasantsy. Dia rehefa mirehitra ny témoin dia aza mandeha tsony fa ikahatsorenanany Nirina satria efa nampilazaina mialoha fa tsy nieno. Dikany aza sina rano satria tiana mba ho plein de réservoir, tsy rano ny solution fa essence na gasoil. Dia ohatr'izay misy ilay vahaolana rehefa renao fa misy zavatra tenen'Andriamanitra dia misy tafitoana kely zay normal iny satria ilay nofo tsy te hiala ao anatin'ilay zone de confort te hiazona ny fananao izy. Ao amin'ilay tontolo misy ny fafinaretanao fozy izy Andriamanitra mivoatao te hitondranao lavitra. Halleluja. Voatao fa rehefa tsy ao dia mivoatao dia makanesana amin'izay toerana misy aho. Tsy tao atsampo kely Jesosy fa teny ambony rano fa ozy izy tamin'ny Petera mivoatao dia mivoaka Petera dia nandeha teny ambony rano. Ny filaminana sy fahagagana ho anao dia tsy eo amin'izay toerana tianao hifikirana satria matahotra ianao ny hivoaka. Fa mifanekenao mibaiko n'Andriamanitra hanaraka ny sitrapony satria miandry ianao eny amin'izay toerana tiany ahitananao Jesosy miaraka aminy. Hoento lavitry ny fahazaranao, voay varavaranao, aisanao mamomana hirana, tsy misy mahasakana tiako hidirana, fa raha mahita fity aminao ombany elatrao. Raha mahita fity aminao te ahitako ny voninahitra, afeno atsefakiny aram-bato hoe amina toerana aikaiky anao, ho feno ahita tsy miato hoe ny voninahitra. Bataio hoe haitondra ny fanahinao, kasio alala mpio ao tsy alami fanatrehanao, omoindrena tsisisike tsy anao anganangano, no finona marisike andeha ambony rano, no finone section foko-Andriamanitra tsy hotokodina hitazana ny zava-misy na ho lany fotoana ampitany fiainako amin'ny hafa tahaka ny ana lany andro mandrapitotoky ny sainy hibanjina anao, anitsy ny fivavany fanaraka amin'ny ao am-ponao, isaina ny olanao fa tsy isaina ny olany ao anaty vavaka. Rehefa tafatoetra ny fifalianao dia mora kely ny amaly ny fifaliany ana satria tsy Samuel akory tsy misy
fampaminany Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ry havana, rehefa feno fifandraisanao amin'Andriamanitra dia miteny aminao Andriamanitra. Ny fotoana tany ampitan-dranomasina dia meny Jesosy révélation anankiray. Io révélation io mahakasika ny fandraisana anananao antoka hoe ny fiampitapiainanao anatinao anaty communion dia tena possible be mihitsy. Mahafantatrao hoe tantaran'ny voromahery? Ny voromahery dia karazam-biby mihinan-kena velona. Mbola velona le biby dia hohanina. Tsingony io mandra-pahafatana iny viande na hena velona iny no hohanina. Ao amin'ny Levitikos, ny Baiboly miteny amin'ny Levitikos hoe Levitikosiko azo lazaina na Levitikos. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny ao amin'ny rà ny aina, izany hoe ny fiainana dia ao amin'ny rà. Voromahery misotro rà dia mihinana nofotra n'le biby velona. Dia zao ny problème. Ny tombony ho an'ny voromahery, azafady fa aveo iresaka momba le olana. Ny tombony ho an'ny voromahery, rehefa antitra izy dia midiny anaty karobato. Dia ao anaty karobato izy sady tsy misakafo tsy misotro, fa ao ny fotoana iofony, miala ny volony, miala ny hoany. Le hoany iny miala, ny vavany iny koa miala. Dia rehefa aveo na izy maty, na izy manomboka restauré, dia manomboka mitsiro ny volony, mitsiro ny hoany, mitsiro ny vavany. Fa maninona ny voromahery ny manana an'izay sensa zay mihoatra no biby hafa rehetra sy ny vorona hafa rehetra, satria mihinana hena velona izy sy misotro raha velona. Izany hoe misy séquence ny fiainany, satria aveo amin'ny raha ny aina. Izany hoe ny fiainan'le biby velona nongotany manta no haniny lasa mitoetra ao anatiny. Dia amin'ny fotoanany fiofony amin'izay miverina izy mampitsiro ny vavany sy mamerina fiainana vaovao ho anazy, zany hoe mitondra restauration. Dia zao nefa ny zavatra mitranga. Zao zavatra mitranga. Jiosy dia miteny an'Andriamanitra hoe rehefa hihinana biby nareo dia alatsao ny rahany. Izany hoe maty le biby vao hohanina. Lalan'ny Mosesy zay. Ary amin'ny lalan'ny Mosesy na itsika koa ary manao an'izany rehefa mihinan-javatra mba tsy hahatonga ny hain'le biby hoe fiainan'le biby ao anatinao, lasa bibibiby fiainana ianao. Izany mahatonga ny liona tezitezi-poana satria mihinan-javatra velona koa. Azonareo fa fipetraka le izy, mahatonga anao tsy ho liona lava le mitretrena reny ajanony ny finanan-kena be loatra. Atsangany tsara ny tanan'izay miaina. Satria misy fiainana miampita le izy ao anatin'ny fihinanana an'ireny zavatra ireny. Dia zao ny zavatra mitranga. Tonga Jesosy avy any. Zany mofo velona nidina avy tany an-danitra. Zay mihinana ny nofo velona. Tsy nenitsony ny mpianatra. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako. Dia hozy izy ny Jiosy hoe fa nohatra amin'ny lalan'ny Mosesy zany mbola avy amin'Andriamanitra ve zany? Révélation faratapony be le révélation ny communion. Dia tsy nekeny Jiosy le izy. Kanefa Andriamanitra manomana tarana boromahery be dia be ty oriana. Satria Jesosy tsy nohaninao tamin'ny fahafatesany, fa nohaninao talohany na hafatesany sy aoriana ny fitsanganany. Izy velona nohanina fa tsy izy maty. Dia ohatra le voromahery mihinana ny nofo velona sy raha velona miampita ny fiainany. Misy restauration vaovao avy any anaty grotte na lavabato. Dia ohatr'izay mihitsy taoriana hafatesan'i Jesosy sy nitsanganany. Ny ona tamin'ny mpiaina izy vao namaky ny mofo tonga dia niampita ny fiainana, nisokatra ny vision. Lasa le fiainan'Andriamanitra mihitsy no ao anatinao. Jerenareo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Talohany na hafatesany nandray fanasan'ny tompo ny mpianatra. Fa rehefa maty izy tsisy fandraisana. Teo amin'ny hazo fijaliana tsisy fandraisana. 3 andro tao am-pasana izy tsisy fandraisana. Tao ry fitsanganany vao nisy fandraisana voalohany indray. Noho izany
Jesosy Kristy hoaninao eto amin'ny latabatra Jesosy velona fa tsy Jesosy maty. Misy sens ho ana restauration ho anao amin'ny lafin-drehetra. Io fiainam-pahasalamanao io fiainam-pitiavanao io fiainam-piankonanao io asa mandraranao io indrindrindrindry io fiainam-pananao io ny amma sy ny zavatra rehetra is restauration. Sangany amin'ny toerana misy anao. Ataonao ahoana ny anovanay tafa ho tahaka ny endrikao sy anahaka anao raha tsy misy fiombonana sy firaisana lalina aminao. Ndreto izay Jesosy manantona anao amin'ity maraina ity, manaiky izay fa ianao ny rehetra ho anay. Anio maraina nefa ao tsy angataka mina Tiao ilaza fa tiako ianao efa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao tombo ny atilali ny foko tiako Jesosy amin'izao fotoana izao. Mijery ianao izy ary ny masony rehefa mijery ianao tsy masom-pitsarana fa masom-pamelana. Dia mba hitrereto ane miteny zavatra ohatran'izao aminao izy, zanako hitako ny miafinao am-ponao rehetra, fantatro hoe taiza ianao, inona daholo ny zavatra mety nampalahelo anataonao. Fandroany teteny aminao fitiavana mandrakizay nitiavako anao, zany nampaharetako ny famindram-poko taminao ary tiako ho fantatrao fisaky ny misy finiavana te handroso ao anatinao dia miala nenina ny aminao foana satria fantatro fa mila ny fanampiako ianao. Meko anao ny fanahiko mba hahafahanao mitombo mahalala bebe kokoa, mba hahafahany ao anatinao ahalala ny alehibe ny fitiavako dia natolotry ny aiko isolo anao teo amin'ny azo fitsiny, tsy nanirako olona hafa na zao tontolo zao no nataoko takala fa ny aiko izay Jesosy natolotro anao ho faty teo amin'ny toerany fahadisoanao mba hanananao fanantenana fiainana tsara lavitra miaraka amiko. Zanako androany atao fitsapanao fa malala eo masoko ianao, be voninahitra ianao sy titiako ary tsy miova mandrakizay zany fa mety anadino anao na reninao amponono anao fa za tsy manadino anao mandrakizay. Efa vita tomboka avatsy eo ampelantanako ianao ary ny mandanao eo anatrehako mandrakariva eo imasoko isan'andro azany fitiavana izany nanekena mbola iombona aminao itray
miaraka aminao indray anangana anao indray Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy tena indray mofo rehefa nisotra izy dia nivakina mofo teo izay tia nitenako izay vakina ho anareo so natao fo fahatserovana misora azy tahaka izany koa ny ranom-boaloboka ozy Jesosy hoe tia ny rano fanekena vaovao izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo sy ny elokareo ka anao vinanareo mihinana amin'ny mofo amin'ny tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina anio amin'ity maraina ity dia ny tenan'i Jesosy sy ny rany no ao anatinao saina fa misy singa avy aminy ao anatinao ahafany manovanao tahaka azy na mitoepo na mitoe-panahy na mifanao sy ny fijoroana ako tanteraka ianareo tahaka ny fantanterandry ianareo zany an-danitra ary amin'ny fotoana anankiray rehefa neny ny trompetra dia ho aseho ilay tena endriny hanafantsika azy tokoa satria ao aminy isika miaraka aminy eo aminy feno azy mandra-piveriny misora azy Misaotra Jesosy nonira Alléluia. Mazoto toerana vetivety ary miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alléluia. Misy faly ve androany? Aiza koa zay ianao tsy mitsikitsiky akory dia faly. Mba tsikitsikinao akaikinao dia hoe mba mifalia hoe fa tsara Andriamanitra. Alléluia. Dia fotoanantsika indray rehefa aveo ny fotoanan'ny tanora azadino. Fotoanan'ny tanora rehefa aveo dia manamafy indray, manamafy ny fiarahantsika tanora amin'ny tompo. Dia misy ihany koa ny fotoana ho an'ny fivoriana, ho an'ny sampana, ny ambasador mahomby fanomanana ny croisade izay atao amin'ny herinandro. Dia amin'ny herinandro tsy miova ny fotoanantsika eto araka ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo na mpitondray ny tompo azy dia hoe mila mivavaka tsika fa sura fa mamaly vavaka Andriamanitra. Ny toe-po fianarana toe-po ao anatin'izany dia izay no mahatonga antsika misy foana ny fotoana ho an'izay vaovao vao tonga eto miaraba anareo tonga soa amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoanantsika mba hahafahantsika indrindra mba hoe sura fa mamaly vavaka Andriamanitra dia mila mianatra tsika ny toe-po. Dia misy tsika sekoly eto amin'ity asa fanompony latsinainy talata larobia manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny 7 ora sasany etsy amin'ny super U Analakely 2e étage. Super U Analakely 2e étage. Latsinainy tsika dia mianatra momba ny famahana olana. Ny talata mianatra momba ny fanasitranana ary ny alarobia dia mianatra momba ny tokantrano sy ny fanambiana toetra. Dia ireo fotoan'ireo ny ararotontsika iarahana foana mianatra an'izay resaka toetra izay mba tena mino tokoa tsika hoe tena mivaly mivavaka. Andriamanitra mahalala ny ataony dia mba tia hitanao izy. Dia ankoatran'izay ny fotoanantsika ny zoma mbola satria croisade amin'ny herinandro. Fa raha ohatra ka misy tsy afaka tsika dia izay ny anamanaovantsika ilay fotoana ny amin'ny super U. Ka ohatra nisy tsy afaka tsika sasatsasany teo dia raikitra zany ny fotoana amin'ny super U amin'ny zoma sy zoma manomboka amin'ny 4 ora ary ny sabotsy fotoana mpandraisana manomboka amin'ny 7 ora maraina amin'ny herinandro zany. Dia ny ankoatran'izay any Antsirabe tsika. Ho an'izay tsy any Antsirabe dia mivavaka foana ataovy ohatra ny any ianao ara-panahy satria misy olona be da be reto any mila an'i Jesosy dia ataovy
mafana ao am-ponao, mahatery anao a ny vavaka ho an'ny hafa. Alleloia, alleloia. Zay ny fotoanantsika. Dia ijoro vavolombelona kely mandrapavita amin'ny fanatitra voninahitry ny tompo. Tamin'ny le vavolombelona betabe teo a, dia tena hoe betsaka ny olona sahirana noho ny aretina na noho ny ditra ny zanaka. Dia rehefa mivavaka izy a, dia nikasihan'Andriamanitra ny zanany. Fa ny andray a ray aman-dreny tamin'ny 2008 a, niteny tamin'ny ray aman-dreny ka hoe nikasihan'ny tompo ny foko, fa andao nareo koa mba hivavaka hiaraka amiko. Dia saorana ny tompo fa tena tonga dia nanapa-kevitra zay hoe aiza le aleanse fa hiaraka ho any zay. Dia nakato amin'ny asa fanompona moa zany ny ray aman-dreniko a. Dia saorana ny tompo zay, ary efa lasan'i Jesosy moa izy mivady, fa tiako tenenina hoe noho n'le fahasahintsika mitondra olo-kafa na ny zanantsika na ny ray aman-drenitsika hoeto anaty an'Andriamanitra. Fa isaorana ny tompo fa confirme fa any an-danitra izy mivady. Amen. Dia important be ny fijorontsika tsirairay avy. Aza titeny ianao fa mba jerevina eo akaikinao, mba eto ambavaka ny zanakao, eto ambavaka ny ray aman-dreninao. Aza manao an'izany tsika indray dia tsy fandevimbelona zany, tsy tsika zany, fa tsika ilay ifampitantana eny amin'ny rahony lanitra. Amen. Dia tsika zao efa metery le toerana eto ambavaka le centre tsika, mba sady hitondra olona zany ianao amenao an'le centre koa mazava ho azy, fa hivavaka ianao ny amin'izany. Amen. Andao tsika hitsangana, andao tsika hitsangana dia ainjiro ety anoloana ny tananao a, hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra tompony amin'ny teny a, saotra ny amin'ny fampatsahivana, saotra ny amin'ny fiainana zay zarainao. Dia indreto izay mijoro tompo, manatanteraka ny sitraponao amin'ny fanatanterahana fanatitra fa folo-karena sakrifisy tompo. Fantatrao ny ao am-pony tsirairay avy, fantatrao izay tena zahatra mahatery ny tsirairay avy. Androany izay mivavaka tompo, fantatray fa miova ny toetranay tsirairay avy, amaly vavaka indray ianao. Misaotra ray, misaotra sahady fa ho tahinao sahady ny olona tsirairay avy ato. Misaotra sahady fa efa kasihanao sahady ny fiainan'ny olona tsirairay, satria nitoetra teo an-tongotra ao izy tahaka ny Maria. Makasitraka ray a, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hitehaka mafy a, voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Ny voninahitra tamin'ny zavatra asa mahagaga izay nataony tamin'ny fiainako a, dia nanasitranany a, nanafahany anahy tao anatin'ny fatotry ny aretina izay nangejana anahy nitry ny fotoana maro. Taona 2019 a, dia goatra ilay nahazo anahy, dia ilay izy moa izany somary efa ngeza be a, dia nilaza ry zareo hoe tsy azo, tsy levon'ny fanafody intsony ozy izy fa tsy maintsy operena. Dia vita soamantsara ny opération ako a, nanomboka teo lasa nisy aretina be dia be a, farafahakeliny anaky 5 tao anatin'ny vatako. Faharerahana foana, lasa marary lava, lasa rera-dava, lasa misy taona ko mandeha eny an-dalana eny dia tonga dia torana, tsy manana hery intsony miditra hôpitaly minimum angambany ao anatin'ny taona anankiray indroa hospitalisé. Dia ohatr'izay foana ny fiainako nandritra 2020 jusqu'à 2023. Anatran'izay fotoana izay moa misy fanafody be dia be hohanina sy ny sisa fa tsy nanovany ninona tamiko ilay izy. Ozy ny dokotera hoe ambany be ozy izy ny système immunitaire anao dia izay no mahatonga anao rera-dava ohatr'izao ozy izy. Dia nanao analyse de sang indray dia rehefa vita ny analyse dia niteny indray ny dokoterako hoe misy virus ozy izy tafiditra ao vatanao dia ambony ozy izy nitoan'ilay izy, dia izay ozy izy mahatonga anao vao mahay-reraka foana, na tsikaritra koa fa narary ny zavatra narary be foana tato
tato amin'ny ambanin'ny fotrako tato dia misy zavatra ohatrany hoe mifanintona zany foana ilay izy dia tena miteraka malaise be amiko a, tena tsy mahita tory aho, tena hoe tsy nahazo aina ny vatako tao anatin'ilay zay zavatra narary anahy tato zay, fa tsy fantatro ilay izy tamin'izay fotoana izay satria tsy nijery tany amin'ny dokotera. Mariana fa tao anatin'ny volana maro tsy nandeha fadimbolana, tsy tonga ny fadimbolako dia za zany eritreritra hoe izay ny anton'ilay narary tato amin'ny kiboko. Dia nisy kyste ovarienne indray taty amiko dia mpanompon'Andriamanitra moa papa sy mama namitahiraka taty France dia tao anatin'izay tsy nilaza tamin'izareo any zavatra nahazo anahy mihitsiny tsy tena hoe izay nitolotsaina azoko hoe fantatry ny asa fanompoana izay ataon'zareo aty dia hozy hoe tsy izay aloha zany nitolotsaina azoko. Prévu zany hoe tsy handalo tsy akaty amainy sa aty amin'ny toerana misy anahy mihitsy ry papa sy mama, fa tamin'io fotoana io zareo hoe handalo akaty. Dia za moa zany somary taitra satria hoe tampoka ilay izy hoe handalo aty zareo dia niantso amin'ny mama zany tany ampiasana hoe mama andeha akaty hono nareo dia ozy hoe ie ozy izy dia za zany teny hoe aty nge ho tsisy ankizy mihitsy ny pasteur fa za rery ho any aty fa efa misy fandarana ohatr'izao zay dia za ho miasa dia tsy afaka nandeha dia za rery ny eto dia ozy izy dia nantany amin'ny papy mama tamin'izay hoe tiana rery ny ao dia ozy papa tamin'izay fotoana izay zareo amin'ny hoe fa ao anaty fiara andeha andalana akaty dia ozy izy papa hoe ka pasteur mihitsy tiana mihitsy no tian'Andriamanitra ho ampaherezina ny tiana mihitsy no ampaherezina ihany dia makany zay ozy izy dia d'accord aroa dia faly moa zany hoe andalo aty zany zareo hitsidika kely aty dia nivavaka ho anahy teo zareo dia nametra tanana tamin'ny kiboko dia tamin'izay fotoana izay niteny anahy papa rehefa vita nivavaka izay natao hoe mandehana ozy izy miverina any amin'ny dokotera amin'ny herinandro fa tsy aotsony ozy izy dia nandeha ny 15e jour nandeha aloha ny lerahako niverina nandeha ny fadimbolako dia zavatra nahagaga nijereva ilay dokotera zany le nisy anona zay moa hoe TSH ilay izy tsy fantatra ilay izy en français mialatsy indrindra fa dia hita ozy izy tokony entre 1,5 à 1,7 ozy izy normal dia anao nefa ozy izy tena hoe 1,7 dia anatin'ny normal donc tsy mila mihinana fanafody zany ianao ozy izy dia tena ozy misaotra Jesosy ho zany dia avy eo indray jerena hoe efa mitombo ozy izy normal tsara ny fonctionnement le ato amin'ny tenda natao indray ny analyse de sang dia zavatra nahagaga le kyste nentina mbavaka fa ny zavatra nataon'i Jesosy le virus tamin'ny mois d'avril le hita iny tsisy tsony ozy izy le virus nefa zay mbola tsy niditra tamin'ny hoe fitsaboana le sisa dia tsisy tsony ozy izy nanjavona tsisy ninina tsony ny hormone anao milama ozy izy virus tsisy tsony tsisy ninina fa savay ianao ozy izy dia zazany Andriamanitra hoe ianao zany natao contrôle sy sisa satria hoe hiditra amin'ilay fitsaboana le kyste amin'izay zavatra nahagaga nefa tsisy kyste tao anatin'izay tena hoe tsisy ninina intsony tsisy zavatra zany hoe lazaina zany dia zéro maladie tsy misy ninina fa tena hoe sitrana na ny aretina tsy netiko ambavaka arany nisitranin' Jesosy tamin'ny ora izay tsy nampoziko dia tena hoe ho azy rery ihany ny voninahitra tompoko tena hoe miasa Jesosy Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahantsika. Alleluia! Ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra ary. Ndao tsika hisaotra an'i Jesosy amin'ny fotsika manontolo mangataka ny korala hiakatra. Amen. Avofany amin'ny lanitra ny tananao dia tenenao Andriamanitra. Tena misaotra. Misaotra ny fiasanao tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanay. Ny amin'ny fanehoanao ny herinao, ny tananao, ny famindraponao, ny fanafahanao anay. Tenenao Andriamanitra, ianao ny ao ambadiky ny fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainanay. Na takatry ny sainay na tsy takatry ny sainay tsy maninona na manasitrana ianao na tsy manasitrana na manafaka ianao na tsy manafaka fa ianao mihitsy no ilainay Jesosy fa isaorana ianao reny profitany masonay ireny fa Andriamanitra miasa ianao eo anivonay mikasika izay tiana hokasena satria mbola ilainao anompo anao fifalianay eo amin'ny fiainana
teny fahatsapanay fa miaraka aminay ianao eo amin'ny fiainanay ary tsy mandao anay mandrakizay tsika rehetra hiteny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta izy no ilaiko misy faly ve eto amintsika e ndao ity tanana mafeo an'Andriamanitra mikoky eo tongotrao zay mampanaiky ny ao anatin'ny fonay manontolo fa Andriamanitra sy mpanjaka ianao ndao tsika ikoky eo anatren'Andriamanitra ndao tsika mivoninahitra azy halleluja fa misy fandarana kely moa zany tondra tsika eo anaty fikofana ao anatin'ny fotoana foindroany maraina i taty versy bodo halleluja efa tena ho avy ianao Jesosy efa tsapany fananay efa manomana anay ianao tompo ireo teny rehetra zay latsaka androany aoka hamoa anay aoka tompo hamoa anay ka tonga anay hanomana tsara ny fiavinao tsy hanao tandrevaka Jesosy fa namasina ny tenanay mino zay Jesosy fa ho isan'ireo zay ho ampakarinao mino zay Jesosy fa isan'ireo zay tsy handisy fanantenananao fa zay Jesosy ilay efa vita tomboka vaty teo am-pelatananao efa nasianao borina Jesosy titre borine fa fanananao mandrakizay aoka Jesosy iandrandra sy faly zay eo am-piandrasananao tsy ho zavatra mampatahotra anay ny fahafantaranay fa ho avy ianao Jesosy fa zany Jesosy ny tena mampitabitaka sy mampientana anay fa efa akaiky ilay mpapakatra anay efa hifarana ny zavatra rehetra dia ho eo aminao mandrakizay andro manalina iankohaka eo anatrehanao zay halleluja mino an'izany zay Jesosy Maranatha Jesosy Maranatha Jesosy halleluja ao anatin'izany dia ndao tena fihintsika amin'ny fanahintsika Jesosy halleluja ho avy ny andro hiverenanao eny amin'ny raony lanitra ho an'ireo nino sy nandray ny famonjena tolotrao tsy tomany ao tsy angahihary fa fantatro fisanjany ao efa voasoratra ao am-boky ny fiainana fizaho efa natsangana mino ao fiverinyanao hitondra eo anilanao aminy izay fotoana izay hitsatrany ilay eloko mino ao mino izany ao sy ireo teny fikasanao fianonanao fitoerano ay ho sambatra mandraky izay mandraky izay Jesus mio avy fainga ana Jesus niala Yesus niala sirufire surinao amin'ny tenako kaizao sinipomba itovy endrika aminao tsy sensitsonyao tsy tomagna satria efa nilakana
tiandriko e Deus malalo tiandriko e lazao ihany tiandriko e ary nahita lanitra vavao vavao tiandriko e efa lasa ny zavatra ataoko tiandriko e ary nahita fanidina avy any an-danitra tanàna masina tiandriko e Jerusalema vavao Jerusalema vavao Zavatra rehetra Jesosy anaiky anaraka anao anaiky amboarinao amboary ao dia feo ao diovy ao amasino mendrika ny anaranao amasino Jesus mandakizai tiukif não vina não vina rampulayana nurai Jesus
Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany no anenikatsika izy mana ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy ana
Jesus Kristy panjakany panjaka oazy miady sy voninahitra medrikilay nandreso antsy nalevina mitsangana mike ifasana tsy natazonazy ifidera de oazy mandrakizay lainandres tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesus Kristy panjakany tsy oelitso aitazisik ny ranomaso ho fafany vao atranondray ho tapitrany ady tsy oelay mpamonjisika izy mana ireo entra mavesatra ireo amboa etreo antobony misy anarana ambony anarana rehetra Jesus Kristy panjakany Jesosy izy reriany no ilaitsika ao amin'ny fahafenoana rehetra izy no manana izay rehetra ilaitsika ary omeny maimaim-pony izany satria ny tena ny asa efa nomeny ny rano efa nomeny ny aina efa nomeny tsy omeny antsika maimaim-pony avy ny zavatra rehetra ianao ny Jesosy no ilainay
iza mila ny jesosy androany maraina, iza ny tena mahatsapa hoe izy mihitsy no ilainao, tena ho amponao, aza hidiny reny tanandreny a ndao ity atanina mafy be ao anazy. Tiako ho fantatrao a, iza ary ty olona anankiray ty izay prezenteko aminareo fa mba hira kely androany maraina. Izy a misotra, malemy fanahy, be fitiavana, mpamindra foa, mpamela heloka, mpanangana, mpamelona, tompony fiainana, izy rery no ilaitsika. Iza no anarany? Davare! Zay rehetra ny tian'i Jesosy a, sahiry zay tena hira tiako, tena ho amin'ny foko mihitsy rehefa vita amin'ny vavako dia misy fotoana mihiran'izay manokana na tsisy mpanaraka ary dia izy ny Jesosy satria tena ho am-poko izy. Iza no ilaitsika? Firy arany vonona amin'izay fa tsy tsika hira anankiray fideranty a, zay vonona no zay vonona makaiza iza ny tsena utsenain Jesosy eny amin'ny ramalata sakany tanatra ndao sika tena verena ary papaka te marana. Tanantsika ho an'i Jesosy tsy fanambanina fa aza teritrenao hoe fa tsy haiko ny angina hoe avelao amin'izao hoe miavadina raha tiana toko resana ihany aloha Jesosy famonjena tsy mandehandeha ho azy safidy efa nomeny ho avy izy akany anazy fotoanany raha efa atriny elabe zay nateraky indray ihany mandeha ny andro famindram-po kely sisa hitsena zeny amin'ny raony lanitra isika ny andro famindram-po zay dia lany be
tsy misy azo atao kely sisa de lasao afatra vary de lazalazao ny bebake zay te andeha ahoninao fa eo idritsikzao ambony tanana asiorakoraka mafoany Jesosy izao no lalana zany no lazainy izy ho ano lalana mankany minirainy tsisy aneniny najeritrireo satsara ny mianaka azy reo nalaza zao alevo zarenezane raha tsy lasianao mararirarinene tsisy aneniny najeritrireo fa tsara ny mianaka azy reo miandra famindram-bokely sisa itsena zeny amin'ny raony lanitrisika miandra famindram-bo zay dilany libe avoko odavely diatany sisy akelilivily fa misotro namaminy sisy anapakevitra mitoeranao omankiny na andehanao na tsy tsy afakilazinao hoe tsikereta che sisa de lasao amarizzo mismo maccianao fara la sionul eu nu rasinenao tsumni simbisi ascoltao che sisa de lasao affatto fare la zalazao mi beva che zende a me ogni non fa e mi gisisa una fece che te non si so teny aminao fa zany no fotoana sarobidy indrindra ho an'ny olona tena miambina isan'andro ny teny hoe maranata satria eny an-dalana eny ianao miaina be dia be ny zavatra mitady aneo endrikendrika ohatrany hoe tsy atafakatra anao zany miady ianao isan'andro ho an'ny olona tena mijoro miambina tena mahavita amin'ny teny hoe maranata tonga ava moa zao hoe tonga satria memafy ny sedra tsy ahafahanao tena miombona amin'Andriamanitra arakaraka ny androsoa ny vanim-potoana fa zao aloha ny zavatra azo antoka tsika tsy ny tanantsika mihazona azy no mahatoky fa ny tanany mihazona atsika ndao ity tanana mafeo an'Andriamanitra ny fiangonan'i Jesosy Kristy ny faniompamantarana sy ny zavatra rehetra hita dia maneho fa kaiky ny fotoam-pampakarana ary ho avy ny mpapakatra zavatra anankiray ny angatahako aminao ro teny rehetra reny ny sofinao tsy fotoana tsony zao andrenesana ny fandrenesany sofina fotsiny ihany tena marina zany mafinaritra be ny toriteny tsy mila tenenina koa re mafinaritra ny toritenina mafinaritra ny hafatra rehetra mafinaritra doatra efa raisina fa iainana zareo masony eo akaikinao fotoana zao iainana le teny fiainana hoe
tsy maiky ny toro hoe a fa maiky ny aina mavitrika eo ampanataterana hoe apakatoavana tsara an' Jesosy dia jereo masiny anao moa fofombadiny eo sady tianao izy hoe ary apakatra anao izy raha ianao izay olona izay mitiafa mafy be ho anazy. Halleloja, halleloja. Hitanareo ane Jehovah ka iaronareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka aminareo fiadanana, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana ry lehilahy sy vehivavy n'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, fa Jesosy efa nombanao, Jesosy efa niasa teo amin'ny fiainanao, Jesosy efa nitahiry ianao, ary Jesosy efa nantanteraka ny sitrapony teo amin'ny fiainanao. Aza manany amin'izay zavatra rehetra treanao fa ny fomban'Andriamanitra anao dia mihoatra lavitra noho ny amafin'izay iverinao fa sakana lalovanao eo amin'ny fiainana. Tsofoka rano ianao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny tanteraka amin'ny lafi-piainanao ray manontolo. Aza matahotra fa manoatra no mimpandresy ianao miaraka aminy. Ninona tontolo rehetra mitady avery-hevitra anao, mpanolo-tsaina mahagaga ny fanahy miasa ao anatinao. Ninona zavatra mitranga mitady hamparitaka anao, aza matahotra fa mikontrôle tsara ao anatin'io Andriamanitra. Tononoko ary amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra manana ambiampy, ny fitahian'Andriamanitra manana ambiampy eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ary izay zavatra natanteranao. Naiza misy anao manomboka androany manana antoka fa hijoro eo amin'izany toeran'izany ny fanontronan'Andriamanitra. Ambarako sy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny filaminany isam-piankonana rehetra miomana apakatra n'Andriamanitra, ho apakarin'Andriamanitra. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiombonan'ny fiankonana rehetra amin'i Jesosy ho tanteraka zato isan-jato voninahitr'Andriamanitra. Mandehana ary amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fefetra-pampakarana anao dia tanteraka amin'izao fotoana itenenako izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Ny tanora hono zany manana fotoana rehefa avy eo angatahana mba hijanona ny jeune rehetra. Alleluia. Sao dia mbola misy filazana pasteur ho an'ny ambassadeur sy ny rehetrarehetra sa tsisy tsony tompoko?